Tafaraka indray isika tokolasy tomboko vavy eto amin'ny fandarana Miara Manonja izay miainga eto amin'ny MBS anterina ny arabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy amin'ny fanarahana ny ity fandaran'ity na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina tsy misy ankanavaka fa ny araba dia ataontsika araba ny manjakamiadana dia samy mahazo ny lafivaly rehetra fa tsy ataontsika araba eny amoron-dalana satria manjary poan'ny rivotra na po amin'ny vorona fotsiny izay. Ny dikan'izany dia mafy ny famatorana eo amintsika ampanaraka ny Miara Manonja amin'ny izao fotoana izao sy ny amin'ny manaraka rehetra an'izany. Toy ny mahazatra dia misy ny famakafakana iresahana momba ny raharaha politika, iresahana ny fiainan'ny malagasy, tondrana vaovao maro samihafa ihany koa. Eto akaiky eto avy hatrany Andriamatoa Alain Andremiseza faly miarabanao Alain Andremiseza tonga eto amin'ny Miara Manonja sambany ianao no tonga eto amin'ity fandaran'ity miarabanao ary aloha. Miaraban'ny mpanolotra aloha sy tompon'andraikitra amin'ny raha eto amin'ny fanaovana n'ity Miara Manonja izay mandeha isan'andro ity sambany misy fotoana ntaolony zavatra heta dia eo tsika manazava azy hoe inona moa maninona ny nanaiky androan'ny Alarobia ary nanaiky nanao an'ity fandaran'ity ary mieritserita fa betsaka ny olona liana ary manaraka amin'izao fotoana izao hoe ahoana marina fandehan'ny fanoherana satria tonga eto tsika namanariana dia mazava fa mpanohitra tsika. Matoantsika miditra ato amin'ity tsy hosoranao menaka satria tsy voalohany ihany miditra ato fa ny amin'ny Miara Manonja ny voalohany manao fandarana ka dia miaraba koa ireo mpijery fahitalavitra rehetra miaraba toraka izany koa ny mpiano radio ary indrindrindrindra amin'ilay zavatra anankiray serasera manahirana hitanao vaovao mamofaty dia ny Facebook izany arabaiko ny telo mihitsy ary aza matahotra no gadragadrainy izany rehefa miresaka fa rehefa resaka marina tsy mampigadra tompoko. Zay le lalàna kely ny anaranay izany fa rehefa marina dia voay rehefa tsy marina dia mitandrema fa marina vahoaka fa ny marina koa na marina masika ary dia apohay tsara ho hitan'ny vahoaka satria efa komombava loatra le vahoaka malagasy efa maty voatsindry ny vahoaka malagasy maty ny anoanana ny vahoaka malagasy izany mahatonga antsika tonga eto androany hoe andao ary mba ho resahany izany zavatra izany namanariana ary inona marina ny tena ao anatin'ny fonay mpanohitra eto maro ny mpanohitra satria teny ina na ho fotsiny izao tsy manakena fa miteny Miara Manonja izany nareny izany hoe inona moa dikan'izany Miara Manonja Miara Manonja ranomasina io raha ihany zay kanefa amin'izao fotoana izao ohatran'ny ray manonja makany amakavy ny ray manonja makany akavanana resaka tamin'ny namana Twister ray Ronaldo ray Lionel Messi président any daholo izany ary resaka tsy maintsy atao zay ny alentsika eto mba ho liana ny olona mijanona hijereto foana arabe da be miresaka dia miverina indray arapitsy rehefa zay ny tianareo hoe verina ihany ary afaka apitsy satria tsy maintsy resena lahatra ny vahoaka andeha amin'ny lalana tsara namanariana sara tonga eto tsika tsy hanao baolona tsika tsy hanao resaka ny vavampitaty-rakena fa kosany ho apetatsika mazava ina marina moa zao ny olana eto amin'ny firenena dia ny zavatra voalohany tokony ho fantatry ny vahoaka tsapany dia hoe matoa misy izany fitondram-panjakana izany dia tsy maintsy misy resaka aloha lara-pahamehana ataoko amin'ny teny frantsaina dia tsy fiteny ary izany ialako tsiny satria anao zao teo tena teny gasy mazava tsara na manarina misorana anao amin'izany zavatra izany satria amin'izao fotoana izao misy olona lasa minisitra nefa teny gasy raha tsy aigny sorana ianao amin'ilay teny gasy ianao tokony atao minisitra ianao izany raha izany mijery koa an'ilay izy ao izy hoe le lara-pahamehana aloha ny tokony zavatra jerena voalohany inona moa no mamaky amin'ny malagasy amin'izao zay izany raha mitondra ianao dia tsy maintsy zay nijerenao rehefa tsy mijery an'izao ianao miala teo ozy ny gasy hoe rehefa tsy hita ianao razana dia mitsangana hiady vomanga dikan'izany tsy mahavita azy iala mela zay ny dikan'izany teny malagasy ataony ampanajana dikan'izany le lara-pahamehana zava-dehibe akoatran'ny lara-pahamehana rehefa mijery anao iza ny anatanteraka an'le lalam-pahanao reny le gouvernemanta satria zay fanampanatanteraka zay ny nametrahany vahoaka azy sao dia adinony fa ny vahoaka ny nametraka azy ny fidy filotsika ametraka fanjakana gouvernemanta ataoko fanjakana amin'ny teny ankapobeny izy amin'ny malagasy azy mba hanatanteraka an'izay zavatra hoe le lara-pahamehana araky ny eritreretantsika azy ary tsy afaka mamorona ianao hoe ny ataoko ohatra teleférika ny lara-pahamehana ny ataoko zaridaina ny lara-pahamehana ohatran'ny fomaraina androany dia ohatran'ny tianao manimanitra dia ataoko manimanitra
ohatra sao de manana ny samy lara-pahamehany sa hoe inona ny zava-misy no mametraka an'zany lara-panomehany zany de ny fahorian'ny malagasy sy ny zavatra mamaika ny malagasy zay 5 tapitrisa zay ny fidianana anao any rehefa hiditsay hoe ahoana moa le gouvernement tamarina za zao zay nyatsony tsy nitenenako namanarina tato atsy vo nanondro gouvernement vaovao le filoham-pirenena de jerena aloha inona ny ataony zao afaka miteny am'izay fa lany io ny volana sy ny andro vita hitako hoe ay ve zao hoe ty gouvernement talazaina hoe io ny gouvernement tanan'olona n'le teo aloha zay tsy maintsy jerena le fitondram-panjakana tsy hoe manakihana am'tsisy dikany fotsiny mitabataba fotsiny hoe zao ihany na irakotora be za molotra olo zany raha ngaty tsy hitako zay dikany zany tsy za komba be molotra ihany keo tsy mandany andro am'zany a fa ny fahorian'ny malagasy andaniko andro zay fa ohatrany rehefa tsy mety ny ataonao de tsy maintsy teneniny ianao na filoham-pirenena am'izao tondazy hoe tsy maty tsisy tsy maty tsy maty manoto zany ataovy jerena fa tsy atao vavany fotsiny la zay matonga ny olona am'teny hoe oeraoera satria tonao ambavany a fa tsisy fanatanterahana ary ny farany rehefa hitanao ny lara-pahamehana rehefa hitanao izany gouvernement tanatanteraka ny lara-pahamehana de ahoana am'izay le mpanohitra zay matoa izy manohitra de neritreritra ny aka ny fitondrana na tianao na tsy tianao vendrany ianao de midina ny vahoaka rapitsy de miala ianao tsy faly ny maramila de onany ianao tsika aza mifanadala comité international la stabilité ka maninany ny firenena-kafa manao an'izany ekeny nanao zao i Mali nanao i firenena fo 10 zao tao anatin'ny herintaona naongany vavoaka sy ny maramila maninany ekeny zay ny fantaniny raha voakasy de stabilité nareo za hoe Tunisie koa zao va metsika satria nahoana satria tsika efa maty lolo a efa maty voatindratra am'izay a de zay tenenina am'ireo tombontsoan'ireo vitsivitsy reo hitanao zany resaka lalantsika te hoe anarana lalany eto Madagasikara ka ho avy eo tsika matsy namanariny de ny farany ahoany zay fanoeran'izay satria io zany a niandry an'le fitondram-panjakana mba izy ny andimby eo mba hanatanteraka andray an'le lara-pahamehana zay zany le lalan'ny fiainana ny fitondrana sy eo mivoahoaka mialatsiny manazava zao zany namanarina ohatrany hoe be resaka be any fany a mba tiako hipetraka tsara ny resaka mba olina ny olona hijery ary mazoto ny olona hijery izany tokony ho jerena sy tokony henona amin'ny firenena zay no satria be deabe le feo mantsy mivoaka ao anatin'le firenena hoe zao ony ohatran'izany mampanela ohatrany lasa mifanopa sy ny fandora fotsiny tsy zany eny ny resaka politika tsy zany ingeny de tahina ny ampandroso gasy am'zany na manarina i mandroso fenikasa raha atao an'izany ny firenena mila olombanina ny mpanao politika mila olona mahay manajatena ny mpanao politika mila olona afaka mahafantatra ny tiany atongavana ny mpanao politika ary mafevahoaka io ny ohatrany zaza ny zaza nge miteniteny foany fa ny ray aman-dreny ve ny tokony hiteniny zaza amin'ny lalana tokony eleny sa tokony hanao ny zavatra ataon'ny zaza ny ray aman-dreny de am'izay ho tiny zay mantsy zay politika manana an'izay toetra ratsy zay zay tiany le vahoaka ny ataoko falifaly ny vahoaka fa miteny andrakoty a ohatr'izany mialatsiny resaka manana azy zany zao nge misy olona menimeny ianao mpamosavy milevina amorokadika matatesa valikitsaka fa iza moa no nampianatra an'izany anao serasera amin'ny Facebook zany na manarina ay iza no nandeha nanompa olona sy miteny nahakanjon'olona na inona voateny dolo teto amin'ny firenena ay dikan'izany matatesa ianao fa ianao aza mitabataba ty hoe gadrainay rakoty hoe ialahy ampidirina iary ihany zao hoe ny zavatra nataonao tompoko no averin'ny olona aminao zay ny zava-misy eo zany mipetraka amin'ny fanontaniana rehefa izy ady azo anao raha ho tonga amin'ny fitondrany alainy de am'izay zarapity zany ho velesinay daholo koa nareo zay ny tedavina eto amin'ity firenena ity aiza ny fampanotsona malagasy am'izany ahoana ny fahantrany malagasy am'izany ahoana ny fiainan'ny malagasy amin'ny andavanandro zay nitolomanay ary zay nitendanay mandrakitina zany mpanohitra ely de misy manontany ina moa ny anao vanao mpanohitra foana tsy manao mpanohitra izy mbola tsy tonga amin'ny tanjona tokony atao le firenena fa rehefa zay ny tonga tsy mpanohitra tsony a fa hiasa za manana ntraiky efa zao sa ve tovendrana nyolona tsy mahiteny gasy ahoana lazany lalam-panorenana ny teny ny zavatra ifiterany lalam-panorenana atsika de mazava be vo any amin'ny voalohany de hoe ny teny malagasy ny fiteny ka anao ministre tsy mahiteny gasy mandeha maka porte-parole na mpisolo vava na andeha hiresaka amin'ny vahoaka malagasy ndana mody any aminao zeo za ahoana ny aneketsika malagasy an'izany vaza daholo nitondratsika menakavy za manao an'izany azafady tompoko fa tsy hoe akory hoe fahakalana tsy hoe akory hoe fiantsina tsy hoe akory hoe fialonana
fa am'resaka firenena fotsiny zao de mazava be fa tsisy frantsay mihitsy a ametsaka malagasy a eo amin'ny fitondrana andeha hitondra eo ataon'ny ministra satria gasy tsisy an'izany etao tany. Eny ary ka hiditra lalindalina amin'izay tsika Alaindre Miseza raha jereko ny cursusinao zany mialatsiny aloha satria tsy maintsy nijery ny lalana ny diavinao zany amin'ny tontolo politika de maromaro ihany izy ato fa ny zavatra teneniko de voalohany aloha zany anarana Andre Miseza zany efa trany amin'ny fanjanahantany zany no eno zany hoe le Andre Miseza dia raha hita amin'ny tantara zany fa tsy hoe misy zatra foronina de efa hoe tao anatin'ilay mpitolona hoe niady ho amin'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara fa tsy mbola nahita anarana Andre Miseza aloha za amin'ny lalana eto Antananarivo na ray ary fa ohatrany hoe ny tsangambatany ro tsy minina fa Vietnam no hitako eto fa zany Andre Miseza zany aloha tsy mahita anarana zany eto na de hoe nampitsalin'ny vazary ianareo zany dia akoatran'izay ihany koa ianao aty amin'ny fanoherana ianao amin'izao fotoana zao fa raha ny lalana ny diavinao fa maromaro ihany ny régime zay tao anatiny ianao miteny anao mantsy hoe gouvernement sy ny sisa maromaro ihany ny régime ianao zao efa mpanolotsaina manokany Pascal Rakotomavo prime ministre tamin'ny androny Didier Ratsiraka efa mpanolotsaina tamin'ny andron'ny président professeur Azafy Albert anao ary tsy mpanolotsaina fotsiny mpanolotsaina manokana efa CST ianao zany hoe nananandraikitra tao anatin'ny firenena izany fa nisy fotoana ihany koa anao niala efa ministra ihany koa anao ministra ny jono ino anisan'ny tateo rindrina iny dia anisan'ny tarika koa anao teo Ambohijatovo zany afatarana ny Alaindre Miseza daholo zany rehetrarehetra zany nanohatra mba hiverenany zay mitarika ny fanoherana hoe zay indrindra natonga antsika amin'ny feuille de route natonga ny feuille de route moa zany tateoriana voasoratra ao anaty tantara zany ka fa efa tsy tadidy reo tsony fa eto anao zany dia filoha lefitry ny RMDM Antananarivo ny RMDM aty amin'ny sehatry ny mpanohatra zany amin'izao fotoana izao dia hoy olona hoe Alaindre Miseza mpanao politika ary tena hoe manambava aloha tonga de tena hoe manambava ka ianao fa tao anatin'ny régime maromaro zao anao zany ety ivelany manakina de inona ny afaka anazavanao an'izay zany amin'ny indrindrandrindra amin'ny hoe situation amin'izao fotoana izao raha raisina amin'le lalana no diavinao aloha ny tiako tonga de mafisina aloha voalohany de hoe akoatra ny fiarahana tamin'ny professeur Azafy Albert zay olona conseil spécial ianao tamin'ny betsaka ny itiavako azy manokana antoatran'izany ny fananany fahitsina ny azoko moa zay ny azy ny tena zava-dehibe amin'ny fahitsina fahamarinana moko miarakaraka ihany amin'le teny gasy akoatran'ny niaraka tamin'ny professeur Azafy Albert de mpanohitra foana angany natsona hita ao anaty fanjakany ka miteteza mita nanohatra teny Ambohijatovo tsika menakavy teny andohana ny fanamboarana an'ity fa tsy famomety foana amin'ny malagasy tena laika zay ny tena marina ary ny anaporofona an'izany ty ary ny fitsika ny nanao ny feuille de route na nanamboarana ny firenena tongotoa ary atafaverina eto Madagasikara somatsara ny flora valimanana de tokony ho fantatry ny namany rehetra kaiky anisany fa tsika nandray anjara amin'ny fanoratana an'izany nanao nandrafitra an'izany mba ho atongavana amin'izany feuille de route atongavana amin'izany tanjo amin'izany fa ianao ny amin'izao fotoana zao tsy manana médaille na iray ary nefa ianao efa ministra efa tokony izy aloha ministra tonga de mahazo commandeur fa ianao tsy manana na ray mety inona dikan'izany mazava be ozy ianao nahoana ny lalana no siminina teo azoko ny tianao teo zaka hoe ny olany fireneny ty mihitsy izay sokiriny ny tena ny tia tanindrazana sy ny vonina anao zavatra ny firenena mihitsy no vonoina sy tsy nitindrina tsy azo an'io satria le firenena atao paisakady karazan'olo reo no tonga eo dia iaran'izany zavatra zany ary tsisy tsony zay io zavatra mitranga eo ary tokony fantatry ny vahoaka malagasy zany zay ny ainatsika efa nanomba efa enimpolo taona zao tsika arakely tsy manao ny fanjanahantany satria resitsika zany voazanaka tsika fa nanomboka teo amin'ny fahaleovan-tena makaty de mbola zany mitranga anyporofony zany de jerenareo daholo ny zavatra mitranga amin'ny gouvernement ny fandimbindimby teo fa raha tsy metisy de zao moa izy de efa tsy miafina metisy tsony fa de efa tsy mahiteny gasy mihitsy no atao ministra de efa hitanareo amin'izany anjarany vahoaka amin'ny tsara ny aditsika amin'izao fotoana zao ny azahoanareo mahazo fahana de satria mbola tratran'le mena amin'ny ravoravo ny malagasy ny volany iny miady amin'ny fitiavan-tanindrazany
tsisy volan-drakoto apetrany eo de lasy izy fa nomeny anao ny volany de eo anao de ho atonony ampiadana anao tsy tompoko zao zavatra mahazo malagasy zao no ahitana an'izany fa tsy maintsy ny fitiavan-tanindrazana miaraka amin'ny fahaiza-manao sy ny fahitsiny ny atongavantsika makany am'le fampandrosoana zay zany natonga anao hiala tamin'ny fotoan'andro natao anaty fitondrana tsy niaraka mihitsy ao anaty fitondrana ma manao tamin'ny Pascal Rakotomanga mifanaraka tsara hoe anao fampandrosoana hitako fa tsy mandeha am'izany ny ataon'ny filoratsiraka de niala miala tsiny ahako miala tsiny am'ireo olona am'izao fotoana zao mieritreritra hoe tsara be tamin'ny andro zany fa tsy tsara e zay teny akatso mahita an'izany tsy tsara fa aza mifandainga ty warina ty hoe zao tsy marina zany de izao zany no hitatsika am'izany zavatra misy zany am'izao zavatra toetra misy amin'ny toetra ny firenena am'izao fotoana zao tsy mbola voaritsika le firenena mila ny malagasy fa tsy mpanao politika araina roa tonga de samy mitondra miliara de anao fety be aria anao balle aria de vidividiko hoe tonga gasy de iovio fa raha ohatra ka ny fananan'olona ray sorosy telo mavita ny firenena malagasy efa elitsika manakaviny nanakarena daholo fa tsy zany mitranga tsy zany mitranga dikan'izany inona ny tokony atao ny efa ataon'ny firenena rehetrarehetra ao anatin'ny demokrasia de mifidy olombanina fidy olona vonina mpandroso fidy olona manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao fa tsisy olona zany andao tsika andeha ho an'ny mazanga de tonga any le tsika chauffeur tsy manana permis no atao aiza nisy an'izany na manarina tsy ao zany hiditra amin'ny tômobile anao ery amin'ny taxi bus de ianao mieritreritra no antamy andao nareo mavetiko antamatavy any Ambohidratrimo anao ny gaga reo ary maninona ty Ambohidratrimo angatiny lalana makany Tomasina mazava ho azy am'izany fa fitaka be vava no atao vahoaka malagasy zay no tonga ny voananomboka ny fandarana de hoy hoe ny lara-pahamehana aloha de zay eo aritsika lara-pahamehana ary zao ahoana ny fahitanao an'le lara-pahamehana satria tena hoe ao anatin'ny fahasaranana amin'ny malagasy inona io le hoe lara-pahamehana io raha misy fitondrana mipetraka eo io tsy azo fonina fa ny zava-misy mahatonga ny lara-pahamehana zany tonga ianao totra ny dokotera tsy ianao mamorona ny aretina hoe fa eo ny aretina de mitsabo anao dikan'izany raha mijery an'le olona eo ambonin'ny fandrina anao jeren'le dokotera de mitazana izy de voany serikely le ria fa akoatran'le seraiky le ry tena ohatran'ny misy tazo fa akoatran'le tazo le sery sy tazo le kansera ny mavoa azy le homamiadana de tsy maintsy mijery lara-pahamehana ianao am'izay tsy mitovy daholo ny olona rehetra satria misy ny manana fijery akavia misy manana fijery akavanana misy manana fijery ampovoany fa ny zava-misy de tsy maintsy hoe ny ampavelona an'le olona ny ataonao ny akoatran'izay de tsy izy zay zany le mahatonga amin'ny teny hoe le lara-pahamehana ny tokony jerena karaha zao fanjakana misy zao efa roa taona sy efa telo taona izy ty nitondra kitoto tandrametaka ny ataon'io fanjakana io fa tsy afaka ny amorona an'izany io menamena ohatra ako kitoto tandrametaka misy mifampitifitra eny Ambatobe za tsy te hiditra amin'ny resaka klotiny ihany fahasipany ihany ana tsy hita am'izany fa mipoka amin'ny basy rehefa mipoka amin'ny basy misy feo reny olona zany reny le préfet na ny ministre ny intérieur iny impiry mipoka le basy araona amin'ny fomba nampoahany de rehefa nenonao ny olona rehetra de hoe pleta le mipoka arme de guerre zany tanao de ao de mitikodinao de arme de guerre zany tsy civil afaka mitazona arme de guerre aizany misy civil ampitazomana arme de guerre avy hatrany de eo de fa mijanona eo ny resaka fa mazava fa misy fandikana lalàna koafana eo zay ny ataoko za tsy misy tam'izany resaka hoe ihany zao simpandrakoto simpandrabe tsy problemako fa ny arme de guerre zay mipoka eny amin'ny toerana anankiray tazomina civil elako tsiny kosa aloha le izy nipoka de efa anaovana taratasy zao le fitaovam-piadina ho alaina angaty arme de guerre tokony anaty kazerina no misy izany raha mbola mety izy mitsamo miady fa raha olo-kafa zany miady azy tsy ripaketo taolo malagasy eo zany lefa aiza le fampiaranao an'le lalàna izay le hoe kitotoso tandrametaka tsy misy inona mihitsy fa tonga de aiza zany tsy mety zany zay ny resaka tiako lazainy hoe le fitondram-panjakana lara-pahamehana zay satria mety titodika any amin'ny zavatra avy ty le basonao ty ohatra zay am'leo lara-pahamehana tafiditra ao zany resaka tsy fandripahalemana zay mihitsy ny tiako lazainy
zay zany aloha amin'ny akapobeny zay mile resaky ny olo isan'andro lara-pamena am'izay eo mifanjakana orangaty enao ve olona mifo tokony isasa mila savony tsy anananao kravaty ny andeha hovidinao orina ohatra zany nity zavatry anao kravaty mibridana ivoaka ire amin'ny arabe zay le olona tsy mahay lara-pamena zay ny tena masiso ao le olona anao tikan'izany inany anao téléphérique ono tsy hoe ono fa efa voasiniko 3000 ariary 4000 ariary tsy samy teny le ministre na 5000 ariary ohatra inona maro rehefa mipetraka daholo ny charge rehetra mety ho 6000 ariary zany nitangina an'io de andaso aloha izany malagasy matakatra an'izany ka ny 500 ary efa ifampitadiavana amin'ny taxi be zahay mpianatry ery ambony ery andohalo a mandeha mody amin'ny mandrosesa mandeha tombotra raha tompoko lasy tompoko vavy noho ny tsy fanana ray mandeha ny vola mpianatra aller retour miala maraina mandeha andohalo mandeha tongotra miverina avy mianatra mandeha tongotra andanonareo mijery fa be deaibe zany ka iza ny alohan'zany vola pepe zany raha fre mijerena fa risainao isan'andro zany tena ravina be de fantanina mipetraka mandalo eny amin'ny ery amin'ny anjery manontolona izy io raha tsy diso ako ohatra mandeha université zay le linina anankiray fa ny linina anankiray ny mbato be ny farany ka iza ny andohan'izany eo amin'ny université nefa ny boursagnera tsy voaloha miady motaka gadrainao mpianatra fa tsisy volany aposiny ka iza ny hitangina ny téléphérique anao zay rina le hoe aiza le lara-pamena zany hoe le lara-pamena am'izao fotoan'izao raha taninarivo fotsiny nyjerena atao ohatra de avy atrany mazava le saram-babe-bahoaka zay ny kitapom-bola tokantranony tsy mazaka n'le famoivizana sy ny zava-misy a aty amin'ny tanàn-dehibe no tokony ho jerenao voalohany ny anaovana azy ahoana ny anaovana any reto ary maranisy eto anaty firenena zay no atao hoe lara-pamena ny ampena ny vidiny pusaire ny tokony ataonao 500 ariary efa tsy zakana ahenanao enao ndray manao zava-bao vao lafo noho nyle andehanan'olo isan'andro no ataonao orangateva iza ny adalainao am'izany sady mbola trosaina ohatra ray zany za tsy te hijery ny commune Tananarivo fa tsy commune Tananarivo zany ange no ohatr'izany ny any ambanivohatra ahoana ny fahitanao de io sécurité io fa mazava beko maninona n'izao fotoan'izao mba manontany vahoaka na Tananarivo za eto-tsika miresaka ndany anao miditra ny tonela amin'ny valo alina fa miditra tao indreo anao olona fotsiny matory ao anatiny rina andana jereo nisan'ny 40 fiteny azy tamin'ny andro ratsiraka reo izy reo fa miverina indray ka inona mifampandrosoana am'izany ahonareo mibetsaka ohatran'io satria mitsoka ny any ambanivohitra ny olona miditra makaty andrenivohitra satria tsy misy mifandrimpahalemana ary ny olona eto andrenivohitra no ianao mikarakara ny olona tsy tokony ho karakaraina de niidina ny arikarenany Tananarivo memahatra ny olona any amin'ny farany ambany indrindra tsy laina mianatra any amin'ny université be diplôme de mahatsapa an'izany any ny tokony karakarainao za tsy mbola nahita ao amin'ny commune nidina nanjerijery tao anaty tinely ahona dolo reto olona mahatra reo ny ao velany io fa hitako kosa izy mandeha mijery zaridaina amin'ny stillerie anosy mandeha mijery zaridaina atao ohatran'izao ty tsangambato ty atao oranga ty volam-bahoaka ny no ampiasainao volam-bahoaka ny ampiasainao zay ny problème vahoaka volanao ne io ampiasainy hoe etra alohanao io va ianao sao de vendrana dikan'izany tokony mandeha makany am'le lara-pamena zay veritsika tokony ho atao io zavatra io mbola tsy miteny kery akory za zao mare ministre amin'izao ka tsy ao anaty budget ny kery so ihany afa tsy ihany tsy teniteny taona fa tsako hoe tsy ao anaty budget ny anatandreninao sy ny gasy miteny reny mialatsiny am'le ministre ara ny teny an'izany izy fa any any nya tsy ao anatin'ny kery ahoana ny budget tsy ao anaty budget ahoana ny kery mba hazavao amiko zany fanaovana re budget ndana miverina any amin'ny maternelle tsy ao anaty budget ahoana ny kery raha misy koa zany cyclone de tsy ao anaty budget ny cyclone zany ny zava-misy eto am'ty tsisy ao anatin'ny budget daholo fa tsy ny mandehandeha makany apita mandeha makany apita ny barea tsy fitiavako amin'ny barea ny tenenako an'izany fa lara-pamena ho any ho resahana ka tsisy tokony mamena hatramin'ny tenin'ny vahoaka an'izany hoe inona ry vahoaka ny lara-pamena fa ny ao atao anaty tokantantsika efa mafiady tsika fa sao de mba raviraviany olona fotsiny de iny le tonga amin'ny 2023 amin'ny tsisy dikany de io ndray fa mbola anao tsy fanao ohatrany tamin'ny teo ndray le vahoaka mandoro amin'ny tsy lany efa hita eo fa tsy mandeha am'izay lohany zay agny le mahatonga amiresaka an'le lara-pameny kereve tsy ho lara-pamena mijanona daholo ny rehetrarehetra makany daholo ny budget zay atsaniko ny baolina raha tokony atsaniko fa rehefa tsy manana bola alefako makany amin'ny kere aloha
satria ny olona tsy mihinan-kanina sahirana vahoakanao no matiny ananana andeha mianjy ny afany apita manao tananao trao pardon vaza me vola nefa ny tena manao rendrarendra ihany re amin'ile nahoany anao nomeny fasafon'ila amizanga tsy vendrany izy ao zany le olana resako am vahoaka mahatongatonga eto miara manonjy eto mba koa le miara manonja mba hitan'ny olo hoe zavatra mafonja fa rehefa midoboka zany ranomasiny zany any akaikainy mafy be ny feoany fa tsy de mangingina fotsiny zay ny mahatonga atsika manao zay rehetra andesena lahatra ny vahoaka malagasy hoe ny am manaraka tompoko lasy tompoko vavy ataovy amin'ny tokony ho izy ny olona lefa nareo fa ny fiainanareo ray manontolo mandrito ny taona maro no hiaran'izany a zavatra ataotsika zany eny ary resaka hoe lahara-pahamehana iny a fa misy fitondrana eto Madagasikara misy fitondrana eto a io izy io a misy indrindra hoe mpanatateraka izy amin'ny fitondrana zany misy fitondrana eo aloha misy gouvernement eo ary misy gouvernement eo a misy fiadidinan'ny republika reo mantsy zany lay hoe fahefana mpanatateraka zany mpanatateraka le lahara-pahamehana le lahara-pahamehana kanefa ao anatin'izay le hoe fomba tanana am'izay ara hoe rehefa misy gouvernement eo a anao inona zavatra misy mantsy akoatran'le hoe lahara-pahamehana teo de ny hoe be de be no mitaky tsy voalohany volan'ny hermaty tsy voalohany volan'ny mpiasa mikarakara ny covid tsy voalohany bourse framma tsy voaloha ny sesiesa mitabataba efa mitatra hatrany fianaratso ny reo le transporteur nampiasaina tamin'ny covid efa mitabataba koa zao hoe ahoana ny volanay reo manao asa-panjakana tsy voalohananangana trano viavananateo tsy voalohatsy ianao nefa teo amitena hoe misy tetibola sy ny siazy budget sy ny siasisa fanakaizany vola raha ianao zany no antanina ao anatin'lay asan'ny gouvernement tamantsy zay to tsisy vola nefa to misy vola ihany hitan'ny olona mandeha atsy mandeha ary de resaka asan'ny gouvernement zany mba tiako azavainao kely fomba fahitana azy amin'ny mampanohatra ihany keo satria le io le mpanatateraka io raha ny tena hevitro de tsisy gouvernement eto tsy gouvernement zany rehefa tsy manatateraka ny lahara-pahamehana tsy gouvernement zany rehefa tsy mahavita mamany olany vahoaka za tsy miteny hoe zato isan-jato fa misy olana tsy maintsy maiky mahavahany olany vahoaka amin'ny fotoana tokony hanaovana azy sy amin'ny etaetam-bahoaka amin'ny tokony hanaovana azy ny gouvernement tateo aloha de efa nikianoka hoe miala atao reo fa sady totoro midororo ny tandrametaka nandeha tam'izany le filoham-pirenena nanova maninona moa ianao manova reny tanàna versampo izay nikasika manova mety tika zany aka ny tsaratsara noho iny ianao akakakazo venao de teo anao nanana palissandre de andeaka barara tery tsy mbo bois de rose ndray no alainao anao manao ody io zay ingeleze tikan'izany nandrava gouvernement anao gouvernement tsaratsara kokoa no le kitotosy midororo tao Andriamanitra rainay Alléluia, amen ozy ny fitsaika zao zalato fa miakatao amin'ny Real TV ao foana isan'andro anandro efa jereny vaozy nanakazay za zao tena tiako be mihitsy hoe ny sokafako ny lamosiko nampidirako ny fitiavan-tanindrazana sy fitiavako amin'ny malagasy. Alléluia, amen zay mitonga tena zany sisany ampifalifalianan'le vahoaka malagasy satria nahoana efa very saina very fanambola velona le malagasy de ahoana moa zany teo le hoe gouvernement tao a izy anao hoe tsy misy gouvernement eto raha fahitanao azy izay satria raha manolo anao a anolo tsaratsara koa ny hevitry le filoham-pireneny fa izy nisy olona hoe vahoaka malagasy androany tsika malagasy de anova gouvernement satria tsara loatra le gouvernement atao ka somary atao ratsiratsy no iny ho apetraka am'izao fotoana zao tsisy an'izany efa ohatr'izay zany sary miseho am'izao zay enao mpanohitra koa de mijery ay tsy nanao gouvernement fanavotam-pirenena izy mety mahita olona favony io zay izy zany mahavitany io tsy mila ny hafa tsy manina gouvernement nandrano ny soratana décret raha pitsy de efa misy ministre tsy hita zay naleny ministre ny mine zany na ny arkarena na ny ataontsika amin'ny teny gasy moramora hoe ny fananantsika ambanin'ny tany azahoan'ny olona azy tsy hita hatramin'izao tsy voasolo iny zany gouvernement zany zavatra tena zava-dehibe mihitsy zany zao prime ministre efa be raha rehefa tsy mahatenytsonytsintany zay atao no andeha rehefa manao ministre ao tsy voasolonao akory
tao anatin'ny roa volana mano ihany vao manomboka le gouvernement de prapapampoka ntsaitsony ary madekera inona antantarany ihany tsy zany ny zava-dehibe raha miteny an'izany eto a fa ny mahasoso de ny fiainan'olona anankiray ho lasa raharam-panjakana tsy mety amintsika zany ary ny raharam-panjakana lasa fiainan'olona anankiray vao mainka alosa ahoana zany mety amin'ombe zany namanarina raha mivahoaka ny malagasy no hoe hoatrehana lara-pameanao any amitsy zany lara-pameanao zany a zay mahatonga miteny zany mametraka amin'izy teo hiady ho any amin'ny ilzepasa tsy mahiteny gasy asay vitorina ady any amin'ny tribunaly amin'ny fanatrika amin'ny hitako izy raha mahiteny gasy rehefa tonga zay na mekary izy any amin'ny réal na any amin'ny dondesa kanina atsova izy fanena amiko jereko ona ny teny gasiny zay teo jerentsika koa manahoana ny teny frantsay raha miteny frantsay izy fa vonintsika ifanatrika azy am'zany raha zay ny tedaviny sao de zay ny resaka hoe ela tsy mahiteny frantsay de teny gasy efa tongava jerevako an'izany zany tsy fiantsina zany tsisy lalako bitatsitiko tareo a fa ahoana no misy fanjakana malagasy a andeha hiaraka amin'ny olona tsy mahiteny gasy hitondra azy izany ve ny gouvernement tatsanganao de hoe gouvernement tanavitra ny malagasy zay anao tsy anaonao foana téléphérique zao hoe zao tsisy zavatra ilainy malagasy zany atao iny malagasy iny na téléphérique fonga izy ty sirka ao zovazaly alefa de mandidigny lioana diana de mitetehaka ataony ny olona rehetra oranga ty fahorianay jerena fa tsy zany mihitsy ny amany fahorianay zay le tiako tenany aminao namanarina ao le resakao ao le olanao aoka oren'ny olona mijery fa zay no mahatonga atsika mitsangana fa raha iandry rajoely zany tsisy olana mihitsy ary tsisy hoe divako aminy tsy hitako inona ny antony tsisy antony zay fa ny fitondrana raha-pirenena kosako tompoko de ielako tsiny ielako fontro fa raha mbola misy fofonaina atao aminay tsy maintsy miteny zay ozy anao hatrany amin'ny fanjanahantany tsy moramora nge nanovana ny dadanay sy ny dadatoana izy dadapenay zany fa mafy raha renao zany anova amin'ny vazatena no slavany dadonao zay sisy efa nasakay tao anaty kibony atsofoka amin'ny kofafa fa de tsy fiteny amin'ny vahoaka malagasy zany fa miaditsika hatramin'izao tsika mbola miady enao miteny hoe zany mihitsy ny zava andany andosarinao raha mihitanarana ty tanindrazana eto amitsika anaovana arabe izy de mampomeny izy zay de fahitanao hoe ohatraohatra ny ahoana le karazana fanjakana mitsangana am'izao fotoana zao le anarana andre miseza aloha tsy andre miseza fotsiny marobe ny orana tsy fantako misy anarana monjatsaonina veto fanontaniana fotsiny zany tsy tadidiko na misy mbola be dehibe fa tsy zany any ny rehetra ny amaly azy zay tenena am'izany de zao efa misy karazan'olona mihitsy eto vahoaka manao zay anapepona atsika sy tsy azahoantsika an'io fitondrana io mba azahoany a manao paisakady an'ny malagasy a ka izy rehetrarehetra midedehaka homana tsy makatsirony amin'ny firenena ianao mandady varakapoka etifanao isanandro no mijery ny fiainan'ny malagasy am'izao lara-pamena no resana zany mahandro sakafo anaty tokantrano zany ka vitsisa malagasy manao zany satria ny mahandro sakafo raha olona eniny ianao ohatrina ny vola laninao mbola vidy ena raiky lao vidy vary telo kapoka fa zany raiky lao nga vao vidy zay eo mifantinina sisy ny ataon'le malagasy raha mahitinareo andana jereo le amin'ny arabe mividy an'le patina 500 ariary dimanjato iny aingana karaha dimanjato iny enina mbola tsy mahazo vidina fa hena raiky lao zay am'izao fotoana zao ny farany maminaminakina manao kiboatsena ozy fiteny kady satria anao iny ny aingana iny moramora de fokony tena de mandehandeha no lasa mitady samy mandeha samy mitady ny tokantrano zara raha misy atoriana sisa ao an-trano zara tsy mitete zay no zava misy any lara-pahamehany zany ny tokony jerena ina ny olona atsika any amin'ny fampandrosoana any amin'ny famokarana de mazava be fa taona firy ny olana amin'io nge de zao hoe tsy tompon'ny tany ny malagasy fa lafo loatra ny fanaovana tany sy ny fomba fanaovana ny taratasy ka tsy vitany a ny manao titre amin'ny tany ny sy tena hoe anazy ny tany iny izy nandeha andany androko tsy anazy ny tany tonga ny karana de miala ianao tonga ny sinoa de miala ianao satria reny manam-bola mavita manao ny zavatra fa le gasikely tsy manana misy olana any amin'ny resaka amin'ny tany tokony amboarina ahoana ny vulgarisena an'io mba ho amena ny gastisy ianao fa ny gasy azy io rehefa feona midiny amin'ny karana io samy tsy mitovy fa ny mahasosotra ny malagasy mandeha makany amin'ny fanjakana le fividianana nefa le vola azo amin'iny tsy mandeha miodina makany amin'le lara-pahamehana zay le mahatonga an'io zavatra io misy ozy ianao mivola militra tamin'ny voananompotsika
taritiko oatra sao de tokony ngina kely mazava tsara le fanazavanao zany fa na tiana na tsy tiana am'izao fotoa zao ianao a filoha-lefitry ny RMDM Antananarivo zany hoe tsy Antananarivo filoha-lefitry ny RMDM fa solitenana Antananarivo eny ary zay zany le izy zao aty amin'ny sehatry ny fanoerana mandeha zany fanazavana rehetra zany sy ny filazana ny zava-misy a de hoy ny RMDM teny amin'ny bypass hoe tena 5e république ny tena solution lalam-panorenana ohatra ny voahitsaka be de efa tsisy tsony a 5e république ahoana ny fipetrak'izay sy ny fipetraky ny fanoerana amin'ny akapobeny zany zao a raha maha RMDM manao fotsiny a no jerena satria le vahoaka malagasy zany zao de mitodika any aminareo satria izy efa tena reraka sahirana natao fanazavana teo de hoe io ary amin'ny mpanohatra ndao ary zatsisy ny tokony azavaina tsara amin'ny vahoaka malagasy teny hoe ny RMDM ngely hoe route be amin'ny mpanohatra ho an'ny démocratie eto Madagasikara zay de efa milaza zavatra be da be route be ny mpanohatra ho an'ny démocratie eto Madagasikara zay ny zavatra tetavinay fa tsy route be ny mpanohatra mba ekaran'ny mpanohatra eo amin'ny fitondrana sametrahana an-dakotsy rabe hitsetsitra amin'ny malagasy alao zavany resaka zay misy malagasy hiasa ho an'ny malagasy ianao matoanao menandraikitra hiasa fa tsisy olona menandraikitra ianao indray no mitsetitra ny olona zany andraikitra tsy andraikitra zany fitsetsefany zany namana rina eo zany le izy zay aloha de efa milaza ny zavatra tiana atongavana zay tsy manaraka an'izay mela izy tsy mivoaka ny teneniko mazava tsara raha veriko mazava rehefa tsy teanao an'izay na izy aniza miala fa zany namorona an'io RM zany namorona an'io amafisiko eto tany zavatra maromaro ny tenenina teo zay nantony amorona an'io ary zay zavatra de nanaovana sinitao amin'ny Carleton na mazava tsara itsika amin'ny ankavy miaraka reto de anao ny fanorenany fotony eto Madagasikara fa tsy vita ny fanorenany fotony nanorona tamin'ny fasikitsika miongana ny tranontsika andaotsika anao fanorenany fotony anarenana amin'ny firenena ho an'ny tombontsoan'ny malagasy sy ho an'ny tombontsoa pirenena zay ny manaraka faharoa izay tsy manaraka an'izay miela zay manova zavatra hafa nandana misolelaka ny Andry Rajoelina de midirany fa ny azy tsy zany zay mazava be dikan'izany io fanorenany fotony io foana ny tokony ho etsitsika mandeha makany amin'ny hoe tsy maintsy mamerina hatramin'ny voalohany tsika mametraka ny fampianarana ny any amin'ny fahasalamana ny any amin'ny sécurité tena averina hatramin'ny voalohany zany ho apetraka tsara amin'ny fotony mba ho tombontsoa pirenena ny atongavana amin'izany no azon'izany vokatra amin'izany zay io tetaviny tsy ho voamaly io tsy ho voafako maly io fa mbola miezaka foana tsika manao aminy manamboatra azy fa miankina amin'ny malagasy io rehefa tonga saina izy matsapa hoe io ary songe tena tsara mihitsy zava-misy ka io ary fa ny tena manambola mitondra rehefa ataony no eraera rehetrarehetra ndao jerentsika raha iadana amin'ny malagasy zay ka noho zany ho izay rehetra zay niala va amin'izay zavatra zay natongavantsika teny amin'ny bypass de namafisina tany amin'ny bypass miaraka amin'ireo zava-misy hita tao anatin'izay roa taona sy tapany mandray 3 taona zay de nanoratana an'io zavatra taratasy boky io natao teny amin'ny bypass nivoaka ny fekevitra zay miala vary amin'ny fanorenany fotony dolo anatin'io fa notsongainy amin'izay zavatra mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny actualité koza ny fomba fiteny vita igny mbola amboariny izy zao avy ny vory zay de mandeha foana ny asa manao hoe andao ary asina ohatra be dehibe io na amin'ny sarina amin'inona ho hitan'ny firenena ny velany rehetra sy ny firenena mikambana sy ny zay rehetrarehetra manara-maso Madagasikara hoe zao marina ny zavatra mitrangy eto Madagasikara vita io atoato ho zaraina amin'ny vahoaka malagasy zay mila azoko io amaky azy zao marina no tiany reto RMDM rehetra tongavana de ho ateriny ainy am'izay tokony anaterana azy rehetra miaraka amin'ny vahoaka zay manatitra azy zay ny tiany ao atao amin'io zay io lalana apetraksika zay aloha ny tanjona voalohany ny tanjona faharoa ny fanatanterahana azy tsy maintsy hoavy mantsy le fandray nao gitsaka be raha politika na manarina tsy maintsy hoe aiza le force exécutoire président tsy hoe za manontany an'izay fa vahoaka no manontany an'izay satria hoe io zany ny mpanohatra raha andray ny RMDM de mivoaka ny fekevitra hoana ny force exécutoire sy ny namany zany satria mijery zany le vahoaka
miandry zay le fanazavana tena mazava zay inona ny mety hoe teny hoentinao a manoloana ny mpiaino antsika sy ny mpijery antsika manoloana n'izay toejavatra zay satria ny mpitondry io a manao ny ataony ihany zay politika ataony ihany a ny mpanohatra ato a io ihany ko de le vahoaka zany eo anelanelany eo hoe aizy ty vahoaka tsy maintsy miaraka amintsika izy rehefa mahatsapany hoe mafo mahazo azy de ozy a miteny tokana fotsiny hoe tsisy matohatra Miara Manonja zany rehefa tonga ny tsunami zay namanarina anao valy azy inona tsunami mazava be zany vahoaka mitovy amin'ny ranomasina vahoaka mitovy amin'ny ranomasina rehefa tonga ny tsunami lasa enao na iteniny ianao ary tsisy matahotra niaraka amin'izany eto alao mazava ny resaka tsisy matahotra niaraka amin'izany fa misy fotoana ny zavatra rehetra ary misy tandrona tsy maintsy hojerena tongavantsika amin'ity natongavana so mandreo amin'ny tsy lany ko manao foana ka afaka heritaona ndray rotany ndray reto vaza mbola tsy téléphérique ndray no ataony reto fa tsy férique na stratosphérique na de mitovy ihany na manarina ao le olanao zany mila mandiny tena tsara koa ny fanoherany tiako tenenina amin'izany so de manotohitra be fa tany fotsiny fa iandry ratio lalako bika tsy tiako tare zay ny mahatonga de za tongaviny eo mba bogosogosota ny andry ratio de mbo mandeha mijery bôly Barea de mandeha kely any Paris de nyvadiko metsena re Dubai so de mba zay arale nefa tsy rezaka olona fa rezaka foto-kevitra zay tiako tenenina aminao ty foto-kevitra ty tsy maintsy hitambarana ary tsy maintsy atao zay andiniany mpanohatra reky za tsy afaka miteny hoe ny RMDM ihany ny mpanohatra fa za afaka miteny ny matanjaka indrindra aloha zao sy miteny de ny RMDM tsisy maratsa zany tsy voatery zay RMDM no midebana ozy ny fiteny mialatsiny eto Miara Manonja moa tsika be de be le olona meny zao ny am'brao any sasany any anaty commune any ndraindray mandeha manao légalisation anao enonao feon'ny namana rina sy namana faniriny renao légalisation apetraky zareo ery ambony ery mihitsy le radio tsara ny mananamana tsy very ka tiako tenenina amin'izany hoe izay zavatra zay mihitsy no tokony apetraka ary zay ny tsy maintsy takina ary tsy olona ray mitaky fa ny vahoaka ray manontolo zay misy mitaky satria nisy lalana tianao ale maninona moa ny gasy mivavaky satria nisy Jesosy mitaky aty ny lalana tsara fa ozy Jesosy entiny lalana makany amin'ny fanafotana makany amin'ny zay ozy izy de fanoteny tery ny lalana makany fa so de verina rongeza be dikan'izany tery zany sarotra zay ny dikan'izany tsisy afa-tsy ny firaisakina manomboka any amin'ny firaisakina amin'ny mpanohitra ka za zao io de fa nisan'ny asanay a manao antsoava amin'ny mpanohitra rehetra mihitsy aheta mba ho tonga saina sy atsapa hoe tsisy tombontso ho azo ny firenena sy ny vahoaka malagasy mihitsy amin'ny fiparitahantsika mpanohitra zany manomboka amin'ny Miara Manonja ny radio rehetra ny inona moa dizy ty ny zay mpanao politika rehetrarehetra ny atoko rehetra tonga ny fotoana tokony iaraha mandinika ny raharam-pirenena fa mety misy keo olona tsy any anaty atoko politika fa manohatra izy afaka miditra izy ao anaty zay mihitsy rehefa mahatsapa teny mpanohatra olo-pirenena iny moa ka ao anatinao manana ny hevitra ao aloha de tonga aminao ka tsy ho vitantsika mihitsy io raha tsy zany ka le vahoaka mihitsy iny mila mihetsika fa zay fihetsehany vahoaka zay dia ilaina fanentanana sy fanazavana eo ambony terrain anao tsy mety fantanao olo ty le bivonona nge le ry aloha arivo sao de alefa latsy rina tsy mibaolina ampitovy maillot atsika fa sao de tsy mitovy ary zany maillot zany rily ty albitre fa zakapainy lany ranjo no ahoana no zay le izy ary ahoana ianao zany ry albitre ndotra ACC io le albitre to baolina ry aloha iny tsofinao penalty ety amin'ny ilany ety zany trangeto amin'ny firenena dikan'izany tsy maintsy mifandray tanana ny mpanohitra rehetra miakatra eo ambony latabatra amin'ny mpanohitra tsy akijerena tavan'olona ny fanoherana tsy sena maso fa ny fitiava-tanindrazana sy ny fitiavana ny vahoaka malagasy aloha natao eo ampovoany apetraka ao ny adevitra eo tsika ny mandinika inona no atao anavotana azy manome vahana ny olon-dratsy nge zao zavatra mitrango zao raha misaratsaraka daholo ny mpanohitra de mazava ho azy fa mandiny raha amin'ny rehefa tsy eo ny saka ozy ny fitenin'ny malagasy de mandiny totosy zay io zavatra mitrango io tsy ny any akilany mafy fa mety itsika koa ny maharefurefo za manao antsoavo vito le boky ho atao tsika atoato dia
oentsika mipanohitra rehetra ze mare an'izany atsoavy zany ka manao hoe marina letsy zany monsieur le président marina zany alain fa tokony aloha marina aloha mifampiresaka de aotsika mahita hoe inona tokony atao fa izay fotsiny de efa zava-dehibe efa mampiova ny endriky ny raram-pirenena ao zany ny tokony atao na ho an'ireo zay manara-maso roa any apita na ho an'ny fitondram-panjakana ny fisiny zay de efa manova zavatra io le tsy vita io niezaka natao betsaka ny zavatra natao ary tena nandrinelika mihitsy ary niany za tenako manoka an'izao de nitady ny lalana mihitsy lalana rehetra mihitsy anao an'izany tsy mbola tanteraka le isa sy be koa manakatsakana zany na manarina tsy io ange ozy ny fitenin'ny vazaha hoe ao arina hoe alao ny fahavaliko zano miatrika azy fa mangataka anao Andriamanitra mba arovy amin'ny namako mazava be ny dikan'izany tsy maintsy jerena daholo mba hitovy ny tady lokanga tovy ny zavatra jerena tovy ny tanjona atao ary atsotsika mipanohitra rehetra zany atoato mba hiaraka eo daholo tsika mandingy eo tsika mahita azy eo ampandrasantsika mahita ny aty zao zany tsy maintsy atao io ny miatrika an'le ekipa rahery amin'ny ilany tairo am'izay ary mazava ary zay mandeha ny fotoanantsika matoa Alain Ndremiseza ato anatin'ny Miara Manonja ianao de olon'ny lalàna anisan'ny afantarana anao koa zay akoatran'ny hoe mampanao politika anao anisan'ny anakianany sehatra raisam-pirenena ny eto Madagasikara foana ny hoe tsy fahatanterahany atao hoe séparation de pouvoir fa misy mitsatsaingo katsy misy mitsatsaingo katsy sy ny sisa le resaka zay le ohatra hoe efa ny resaka lalàna zay de maro no mitaraina hoe tena sepotra ao anatin'le izy tsy hitatsony izy te hoe fa ahoana nefany eo ambony latabatra ara-taratasy mazava ny voasoratra nefa amin'ny zavatra iainana isan'andro ohatrany tsy zay le izy inona mba azonao ambara lalina be izy io ary la dinihana amin'ny lafiny ara-tsosialy mihitsy fa tsy ara-politika fotsiny satria any amin'ny sosialy izy metraka sady any izy manomboka za zany mahatsapa hoe mbola misy fototra ny demokrasia zay sady tsy mbola azotsika ny tsy zaka amin'ny malagasy no tsy tiany mpitondra zany hoe le fototry ny demokrasia mihitsy zay le fanorenany fotony tsy maintsy apetraka mafy io ary voaro mba azahoany rehetra maneho hevitra azahoany rehetra mahita fa misaraka ny fitondram-panjakana zany hoe misaraka ny mpanatanteraka ny mpanao lalàna ary ny fitsarana zay mba azahoany olona miaina ny ainany olona nge mahatonga an'izany mba tsy sy ny didy zadona raha vao mitambatra ireo zay ny atao hoe didy zadona na mifangaro hoe raha vao mifangaro zany nge mitambatra ihany tinona mova ty raha vao olona ray mibaiko an'ireo rehetrarehetra ireo didy zadona ameko ohatra ianao nivoaka omaly ny didim-pitsarana mikasika ny Andriamatoa prime ministre teo aloha Ravelonarivo prime ministre Ratsonary Mampianara tsisy sy Andriamatoa Raoula lehiben'ny baolina kitra teto Madagasikara fotoana tranomaizina travaux forcés directeur ny knapsa teo aloha ny olona mipetraka de zao olona notsongaina ve no tsaraina amin'izy io lasa fitaovana politika ve le fitsarana ambony mikasika an'ireo olona zay mitondra eo ny fanontany zay leo fifangarom-pahefana zany io ny any anatin'ny mpanatanteraka any lasa nanambomboatra an'le izy natao sopa komity de atao analana an'izay mety anohatra na ny mety manana ny fitaovana mety anoherana azy ka de ao no kapaina ny ranjony zay ny tiako tenenina am'izany maromaro anie roan'ireo ny zavatra nandeha teto amin'ny firenena na tany amin'ny teteza mita nanaraka an'izany ohatrany tsire hoe ahoana ny farany manome ohatra anao azao aiza moa zany zao le volamena 370 kilao na manarina ny vaovao azoko farany hoe inona zay 370 kilao fa ny ditonina ny dedavina fakingasany tsy ny nanaovanao heliko ny resahana alatrakolo na hitananao de valiova tsy ny alatrombo ny resahana aminay de eto any fitsarana aloha ny alatra-koho de lazao izy nangalatra an'le akoho manjakitry nke tsy fantatra izy mangalatra an'le akoho namana samy manontany dolo zay de eo anao zany ny talanjona inona ry ty zavatra ty zay le tiako tenena misy volany mitongilana zany hoe lasa miasa ho an'ny politika
ny rafim-panjakana ray manontolo ary hitanao zany amy zavatra rehetrarehetra ohatra amy resaka tokantrano amy resaka lasa fitaovana politika ny laram-panjakana fa tsy mandeha makany amy laram-pamena izay olana io ka raha vo reo ny fangaro ohatr' zany de ny zavatra mipetraka hoa tsy isy tsony ny fahafahana eto amin'ny firenena tsy nisy fihitsika olo zany hatram'izao rehefa tena dinina anisan'ny takin'ny mpanohatra zay le mba fisarary zay mihitsy ny ao anatin'le fanorenany foty ary ny lalam-panorenana mihitsy ny asinay mba hanoratana lalam-panorenana any anaty lalam-panorenana de misy nefa fiarovana ny vahoaka malagasy amin'ny fananany zo zany hoe amin'ny fananany an'le droit rehetra amin'ny mampacitoyen azy ataoko amin'ny teny frantsay ialako tsiny fananany zo amin'ny fitenenana fiarovany fananany ny fampianarana ny zanany any fahasalaman'ny vatany zany rehetrarehetra zany any anaty lalam-panorenana zany efa tokony hipetraka fa tsy ministra rairiny anova hoe atao an'izao nday ony de misy nao tony tary de tsy mahazo manao mini-zipo tsony ony nareo rapitso misy zany ohatra zany tiako tenenina am'zany any zany le olana fa tokony fo vitany anaty lalam-parenena ohatr'izay koa ny fiarovana ny fananany malagasy na eo amin'ny lafiny arkareny zany amin'ny lafiny ohatra volameny zany ny vato zany niny any anaty lalam-panorenany de fa misy an'zany zao ny fomba fitatana an'io tsisy an'zany tsisy resaka an'zany io zao tena mampikaikaika ny olona mihitsy tsikaikaikako raha amidinao ny volamena 3 kiloka nalefanao tany amy kere ny vola atao fito anaty budget lamina be malagasy ohatra ray zany alefanao nakany amin'ny vidina vato volamena sy vato alefanao any amy boursinekisy misy taratasy mazava journal officiel zao ny vola azo tamy volamena tompoko lasy tompoko vavy tamy ty taony ty reto ady ny ampiasana azy ty makare mirakoto ty tosika fameno ty tosika zay mindra nakary tosika fameno mena-drakoto nakatary orangaty zay nge manana fananany zay malagasy fa zay tsy mahantro am'zany fa hoaninao ny fanananay dominao tapany zay de mandoa erany de motsipatsipazanao inona koa ny tosika fameno mame exemple anao ako ny resaka fampianarana zay fakitoto zany mahita ny filopirenena mihitsy ny laza ho amena vola daoly ny fram olona ray ao anatin'ny folo ny maso ohatry zany ko ny bourse mambarina ny ordinateur orangate fa rotaona ave mbola tsy vita foana zao ordinateur ny bourse zao tsy ohatra angamba ordinateur lehibe ohatra ny MBS angamba izany tsatsaiko fa hatram'izao tsy vita le ordinateur mbola mitokona andray ny fianaratso mbola ho avy ko tokona koa ny atanina rehefa dika an'izany misy zavatra tsy milamina eo alao ny fanananay tompoko lasy tompoko vavy io izay fototam-batsakana tonga eo ny fananananay no anajananay am'tio volamenanay de ataovana anaty kitapom-bola ny vodina volamenanay de avitany vary ny hinananay de atao fanafody iny hitsabonay tena ataovany amy bany ekizy iny rehefa mianatra fa any amy Facebook anao mahita sarina zazaky malagasy mianatra amy tany mena vovoka be zany zay le tiako tenenina ameo ny enay fa zangalahy de rehefa aveo moa de hoe menakely eny tsika zany mangatatava eny tsika de belelikely de miandro kely toratoloranao de efa nanao kosize efa manao izy zao de zay le olana io mila mijoro ny malagasy amy maizy azy sy amy fananany sy amin'ny tiany atongavana amy fiainany ray minitra ny anaovantsika de tsisy mazaka tsunami zany tairony tsunami zay ary ny vahoaka ny manao tsunami zany ialako tsiny zany reny ny vahoaka mananjo hitako ny zony amy tokony ho izy mba hatsaratsara kokoa ny fiainany ny vahoaka ny mananjo hitako ny fanamboarana ny kitapom-bolany mba azo ny mampiainy any tokantranony tsy azonao sakanana am'zany vahoaka ary zany ny tokony takina izay mpanohatra de manohana an'izany sy manampy ny vahoaka am'izany andianana makany am'izany isiny firenena vanina firenena mijoro ary firenena makany amy fampandrosoana zay tsika nge tsy voatery hoe hitovy amin'ny vahiny hitovy amin'ny any an-dafy ahoana moa nitovy ny fampiarana lalàna ary any Norvezy tany mangatsika amina moins 40 degré mampitovina Madagasikara mafana isan'andro samy manana ny fampiarana ny lalànany zay samy manana ny fiainany na ny Alemana sy ny Italiana tsy mitovy rangatia farany am'izay eny ary amaraparana antsika azy ary sady amin'ny tenantsika maromaro any zay anresahany zay ny fotoana de mandeha foana ny fiainana de mandroso foana ninninona tenentsika eto ny taranaka ao de hoavy any erina de maty moa maty any de ny tonga ihany alleluia amen inona raha netiny Andriamatoa alay andre miseza amidinana azy sy hoe mba mezana afatra ihany ko na
hoan'ny mpitondra na ho an'ny vahoaka na ho an'ny mpanohatra ihany ko nda ho ary zavatra ray no ataoko ohatra ampifantarina anareo ny zavatra nampidirina tao anatin'ny loha malagasy sy ny zavatra diso ampanaovina atsika mba hahatonga atsika ohatra zao fa natao fananiny io natao andevozana ny malagasy tsy andevozivozim-paona zany le olona fa andevozina mba hitsetsefana ny fananany de manome ohatra ray anareo mare mikikika foana eno ny fiteny paritaninay izay tokony hiteny ny fiteniny avy any avaratra izay nahoana ny tsy amenaja ny fiteny avy any atsimo ahoana ny fiteny avy any antsana satria le teny malagasy ofisialy lasa mitovitovy amin'ny teny merina PDB miteny an'izany hitanareo azy de gaga ianao de ny zavatra teneniko anareo de tsotra rahoany le olany ny teny malagasy ny anisan'ny teny pirenena ray eto antany zay mitovy daholo ny rafitra hafa grammatikaliny ny vombolana mitovy daholo ny akabiazany fa ny fampiasana azy no mety ho samihafa sy ny fomba hitenenana azy eto antany de andao arana olana anao ohatra aminao fa ny italianina ngera nga io italianina ina fantatrao io ka teny romanina mifanitsy amin'ny teny romanina no atao hoe teny italianina ofisialy fa i Roma sy Naples lazara raha misy 60 kilometre zany hoe raha miala eto Antananarivo anao tonga eo Manjakandriana ianao efa tsy mitovy ny fiteny na ny italianina ary ny romanina tsy mahazo ny teny napolitain raha makany Venise ianao mitovy amin'izany misy rano akaikely 150 kilometre ny vénitianina tsisy fantatao ohatra ny teny arabo makany amin'ny Sicile ianao ilo loatra ny hoe Sainte Marie tsisy mifankahazo ny resaka ohatra ray zay fa maniny izy tsy manao an'izany ary maniny izy miteny italiana ofisialy hitambarana rehefa resaka aminao satria fatany ianao fa bady fa ianao mety finoana lolo amin'izany ndondray ray sy nanosino Andriamanitra rainay alleluia amen manao 10 kilometre anao de fa tsisy mifankazo miteny tsinoa any be dialecte indrindra eto antany de miteny mandarin izy hitambarana na miteny iny ty teny anankiray ty hitambarana ny afrikanina moa tsy teneniko tsino fa de fa tsisy mifankazo fa voatery mampiasa teny frantsay na mampiasa teny anglisy satria pato zay ny tiako lazainy ka io firaisakiny io re tompoko lasy tompo vavy de manomboka amin'izany fatsapana mifananana zavatra tsara atsika tsopotehany olona afantarantsika hoe ay ve tsika te olona iray ihany ary afaka mandroso miaraka mbola manome ohatra anao farany amin'izay fa izy amin'ny firenena tsisy mpanjaka na manarina fa ny frantsay ny famonoatry ny alika ny adony Bourbon zany ny Catherine de Médicis zany tsisy tsy mivonona daholo na ny katolika mamony protestant mamony katolika ny vohatra ny famony vanalika fa zao izy anga miteny an'izany zay frantsay io izy nataony aminao ianao mbolo zany ny resaka hoe tamin'ny andro ny anina tany avaratra ny vonoany merina zay ny betsileo ny vonoany betsileo ny merina ao le olanao tsisy tantara-pirenena tsy nandalo tamin'izany rangaty ny atsika ny tsisy maty mikely indrindra ny maty teto tany noho ny fihavanana noho ny fahendren'ny malagasy arinany anaty fako daholo zany rehetrarehetra zany fa le zavatra tsisy tegna tsisy dikanery no avotra mba azahoana mitsetitra atsika orfaoko zay ny tiako tenenina mila mivadika manao secte ve mila manao alleluia amen na ve tsika mpanao politika vao mety mahavahany zany fa zala ohatra ny tonga de mafeno any antsondro be permaka manontany fanontaniana ianao sao de zany ny tokony atao sa efa mitodika any amin'ny paradisa daholo fa ny eto tany efa tsisy atenaina tsony fa de efa nifasana no manina da any amin'ny famadinana mifankahita tompoko laso tompoko vavy Miara Manonja ty tsy mbola niteny an'izany na manarina fa any amin'ny gazet radio hafa sy fahita lavitra hafa tsy miteny azy resaka tena akaikely vahoaka zany ataotsika zany fanahirana vahoaka zany ato amin'ny teny an'izany satria matsiaro afa anaty zavatra Miara Manonja ty na de tsy niteny tato hatramin'izao mbola tsy tonga ny fotoana fa matsapy han'ny fanoherany ty zavatra ty fa tsy an'olona zay ohatran'izay resaka fitenenana zay resaka amintsika malagasy atsika zay amin'ny Miara Manonja ny tsunami io mahatsapa fa ao anatin'izany fihetsehany zany ary miantso ny malagasy rehetra anaraka an'izany ondry zany andanantsika makany amin'ny fampandrosoana andanantsika makany amin'ny tsaratsara kokoa anarenatsika ny fiainan'ny vahoaka tsiraray avy ny mpianatra ny mpiasa hatrany amin'ny makorel ny rasta ny sola oatra
tsisy akanavaka io tsy sakanavana io fa nanarenana zany rehetrarehetra zany no antony anaovantsika n'izao tolona mafy zao a sy mampanahelo satria matonao mbola mitolo lenjana ohatran'io malagasy nijerena ary tsapanao mahantra izy de amin'io teneniko anao io hoe andany ianao mandeha eny analakely mijery nisany mahantra am'izao fotoana zao fa raha tsy mahitinareo de tena mitombo le mahantra de lainga mandehana de mahitinareo sasakely mbola vomena vava eny amin'ny tany tsirara fotsiny Andriamanitra tsy mety zany e ahoana itsika mivavaka nefa manaiky an'izany makany am-piangonana isakalahady mandeha mivavaka miaingo be nefa ery avelany misy olona mahantra matiny anoanana ary vahoaka malagasy tsy ekena ny atao ny fitondram-panjakana manao an'izany ary tsy maintsy areniny zany zay ny anaovana fanorenany fotony zay ny natongavana teny amin'ny baibasy zay ny anohatana an'io sy anaovana azy asiana ohatra azy hoentitsika makany am'izao firenena rehetra eto an-tany zao am'izao tontolo zao ary hoentitsika any amin'ny olona rehetra tokony andiny tena ary anisan'ny tokony andray andraikitra voalohany amin'izany de ny fivavahana ny fiangonana izay mitory amin'ny vahoaka ny fahamarinana sy ny fahitsiana sy ny lalana hendry sy ny tsy diso dikan'izany manana andraikitra mifanarenana ny raha fiainam-bahoaka izy ireo tovy amin'izay mpanao politika ihany tovy ary atsono zany mba azahoantsika tsisy afaka mialangalana tsisy afaka mialangalana mihitsy fa efa ndoalika ny ranombary efa tsy azo ekena tsono zao zavatra zao a ny tsirairay avy ny maka andraikitra hatrany amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ka manao hoe raiso ny ampinga andaotsika ho any amin'ny fampandrosoana zay manakatsaka ny lalana makany amin'ny fampandrosoana rehetra de fahavalitsika eny ary dia izay no faneo-kevitra sy fanazavana no entin'ny alaindre miseza teto amin'ny Miara Manonja ambava homana mpomeeritreritra hoy ny fiteny malagasy hoe zay mamy atelemo zay mangidy aloavy zay no malagasy atsika isaorana anao mitondra an'izay fanazavana zay tenao farany tanyteniko farany ohatrany efa mita namana député fetra efa miakatra ambony areo avy ohatrany izy mantsy manaraka eo raha tsy diso ohatsika de mirabanao namana fetra de ohatrany hoe lasa manao animateur fa zay natao ka atsika nety samy mahay an'izany daholo rehefa te anao mpanao gazety ko mantsy aloha taloha tao amin'y nisy fotoana mbola voanody avany apita de tonga zany mangataka anao androso fa de ametra-pialana amin'ny vahoaka aloha zany fa mo toerana navokisany tsy petrahany elaka de ampidiritsika de efa namana faniry moa zany miaraka amin'ny ety de efa ohatran'ireny mpanao baolina reny ny ampidiratsika azy zany andano am'izao fotoana zao a rehefa tsika reny asiko tehaka mihitsy ka satria isorana manokana ny fahazotonareo tena mitodika aminareo mirahalahy akoatran'izany zay mbar député moa zany efa vahiny efa tsy vahiny ihany koa matoa manao an'izany ny tiako tenenina hoe isorana mihitsy nareo mirahalahy tsy mikely fo amanaina isan'andro tena mafinareo nisy le fitiavan-tanindrazana satria fantatro fa tsy de mananahoantsika amin'izao fotoana zao kanefa de vitanareo ny miezaka sy tsy azo atao hoe ny manary vady aman-janaka fa kely sisa de mampiady ny vady ty raha ty sahoana nao alarinatay mbola manday ve anao io zao e de atao fa tsisy hoanina re zava-misy daholo zany satria misy fotoana ny zavatra rehetra ary odiventina ny ny ranonatsakainy ka de miakaranareo aloha de hialy zay manao veloma amin'ny mpijery sy ny mpiaino ny Miara Manonja tsika rehetra rehefa tonga ohatra indray misy fiatsona moa zany tongava indray de nga mahoajaniko ny politika efa nompanao gazety araka aminareto namanarina mba azahoana manentana ny malagasy raha ilainy zany fa tsisy zavatra tsy azo atao rehefa vonona sy ao ny fitiavana ny firenetsika ka de sotrara fa de zay zany dia isaorany alaindre miseza nitondra an'izay fandraisana anjara teto amin'ny Miara Manonja izay de mitoy ihany ny fandarantsika efa eo hoe ny namana faniry efa eo ny solombavambahoaka fetra hitondra ihany koa ny fanazavana maro samihafa momba ny itya raharaham-pirenena eto amintsika itya matoa miteny dia tsy hoe ndeha andany andro na ndeha hoe ndeha hiteniteny fotsiny eo fa tena fikatsahana ny tsaratsara kokoa araka ny teniny Alay André Miseza teo efa eto namana faniry miarabanao faniry ary dia
itoya ny fandarantsika zany ho anatin'izao a miara manonja izao faniry rasafy manantany eny ary de miaraba rina rabe mananjara miaraba ny teknisiana atsika de miaraba ny mpijery marobe zay manaraka atsika maneran-tany zany ato anatin'ity fandaran'ity misaotra betsaka ihany koa ny zokobe alaindremiseza tamin'ny fanazavahakevitra mivatana tena mahitsy teratera ozy fitenena an'izay misaotra andrina ihany koa nitondra ny fampiresanana sy fanetanana ny alaindremiseza teo zany mazava ny teniny teo fa rehefa tonga ny fotoana mbola afaka mivahiny de miaraka amintsika indray zany ny tenako sy ny député fetra rahalamizafimbololona no iara-dalana amintsika indray amin'ity tapany faharoa ty nafana de nafany ny adevitra voalohany iny ary ilainy zany satria tsy misy mitsitsy mitsy etokory raha raha-pirenena satria ity tsy ananakavana ary ity koa tsy mitaka ny fitenin'ny olona sasatsasany hoe de olambolaambona safosafona tsotrotran'izay le raha satria aim-bahoaka ty aim-pireneny tya dia tsy maintsy miresaka sy miteniny zava-misy itsika fa mialohan'ny tena tongavan'ny adevitra de tsara ihany manamarika zany fa misy olana amina resaka famatsiana solika ny mahajanga any am'izao fotoana izao efa hatramin'omaly io olana amin'ny famatsiana solika io ary ny angom-baovao zay nataontsika moa zany de mbola mantany ny eo nivon'ny OMS zany reo namana zay any toerana any ny antony zany mahatonga an'izao hoe manana olana eo amin'ny resaka famatsiana solika zay ny any mahajanga vitsy de vitsy reo bajaja sy fiarakodia mivoaka ny trano ary vitsy ihany koa reo station d'essence zany zay manana solika izay mba tsy ilazany hoe tena tsy misy mihitsy izy am'izao fotoana izao dia ho ampitaina eo ihany vaovao mahakasika zay ny any Tomasina dia mitaraina reo piasa eo anivon'ny commune urbaine Tomasina na Kuta zany satria dia misy tamin'izy ireo no enimbolana tsy nandray karama misy aza herintaona mihitsy tsy mbola nandray karama reo piasa eo anivon'izany commune urbaine Tomasina zany marobe ny piasa ao anatin'ity commune urbaine Tomasina ity satria dia anisan'ny tanàn-dehibe zay efa mivelatra lehibe ary mampiasa piasa maro zany commune urbaine zany dia mitaraina amin'ny zava-misy satria ao anatin'ny fidiran'ny mpianatra ao anatin'ny fandoavana hofa-trano ny saran'ny jiro sy rano ary tsy maintsy misakafo isan'andro kanefa dia ambolana ataonany tsy nandray karama izy ireo raha ny fanazavana nentin'izy ireo nandritry ny andro maromaro zay ary omaly moa zany de nisy ny fiolana tamina ray aman-dreny zay fantatana ny commune teo aloha zay solo-mavombaoka am'izao fotoana zao ao anatin'izay distrikany Tomasina voalohany izay ny rehetrarehetra zany resahantsika zany fa ny any manakarany koa raha ny vaovao voaray de mitaraina mihitsy ny amin'ny resaka tia délestage ity satria dia tena tapatapaka mihitsy ny jiro ary misesisesy isaky ny quartier zany voatsela nefa nisy tompona andraikitra zay misahana ny angovo no nandeha nidana tany atsimo atsinanana tany de tsy fantatra hoe fatany ve izany olana mahazo ny vahoaka fa manakara aloha ny resantsika fa maro be ny distrika saiky mitovitovy an'izay ao anatin'izao olana izao ny resaka tsy fandripahalemana dia zany malaza eto andrenivohitra eto am'izao fotoana zao ary ao anatin'ny faritra mena zany Anjanahary Andravoahangy aty Akady fotsy Beoririka sy ireo faritra tahaka ny aty amin'ny 17 hektara aty Tomadinika aty raha ny vaovao zay voaraintsika ary mampalahelo ao anatin'izao sehatry ny tsy fandripahalemana izao Rina Rabe Mananjara ho antsika mpiaino ihany koa dia ny olana dia saika tanora zany hoe mbola ankizy mihitsy ary latsaky ny 17 taona no manao an'izany asa zany ary tena tsy vitany hoe manendaka de makafananana fa tena mamono olona mihitsy ary tena mandratra olona mihitsy satria mitondra antsy mitondra famaky reny mpanendaka reny boakely eto amin'ny tanàna fa zany moa no marika fa tena hoe mahantra le vahoaka mahantra le firenena potika le firenena de rehefa tsisy asa de zavatra tena mamodoza mamofady ary vao tsy ela akory zay tsika nahita hoe nisy tovavy kely no fandriana tovitovy lahy zay mitovitovy amin'ny alalan'ny tony Facebook tony tamin'ny karazana rendez-vous zany dia nisimbany tao le tovavy
somo fa voasambotra ireo tovolahy ireo zany tena efa mepotika ny toetsaina sy ny olona mihitsy amin'ny akabiany eto Madagasikara ary mamenatra indraindray ara fa vokatry ny fahantrana de rem-pianakaviana ny mangalatra slipo eny amin'ny friperie tena mamenatra zany lafin-javatra zany rem-pianakaviana mandeha maka sakafo ho an'ny zanany ravomanga no misy manolana de tsy vitany aolana fa vonono vata le rem-pianakaviana tsy menatra atsika miresaka an'izany satria zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina izany ny sasany ray moa zany de hoe ny senginy vadiny de tratra ny rafilany de entifiriny basy de voasambotra tany an-drano madio tany Tomasina ilay nitifitra basy ny rafilany zany efa nisy tantara ohatran'izany nandritry ny ray volana lasa zay hoe nisy olona voatontonona fa nitifitra basy na nanapoka basy dia resa be zany ary mbola tsy vita zany hatramin'izao raha ny fantatra de hoe nosotomina fotsiny ilay fitaovam-piadiana zay Kalaknikov mbola tsisy fandraisana andraikitra momba izany olona zay azo lazaina fa nanao fihetsika tsy mety zany raha ohatra ka nanapoka basy ary raha ohatra ka nitazona an'izany fitaovam-piadiana zany fa iny moa zany ny kely tsy mba mamindro tany Tomasina no tratra tao an-drano madio zany zay mikasika niny resaka iny fa ny tontolon'ny fifamoivoizana amin'ny akapobeany resantsika ihany zany satria tsika moa miresaka any zava-misy tao anatin'ny 420 ora de zay no resantsika fa ao anatin'izay resaka fifamoivoizana zay na fitaterana izay zany dia betsaka mifanontaniana mipetraka hoe aiza ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny visite technique zany na ny resaka sécurité routière manoloana indrindra amin'ity resaka loza mpifamoivoizana marobe ity dia mba niezaka ihany tsika nitrandraka lafim-baovao samihafa debitefetra zany de source sûre zany ohatr'izay moa le firesaka azy aninivon'ny fampahalalam-baovao zany fa nanomboka hatramin'ny omaly zany de misy mpiasan'ny visite technique zany zay manao fitsidiana mivatana zany eny amin'ny garotera fasankarana sy garotera maki zany andotam-pianaka zany ary dia manara-maso am'ireo fiarakodia zay manao an'izany asa fitaterana zay manao ny zotra nasionaly izany ny tena iarany ty loza mpifamoivoizana ty moa zany dia tia milalam-pirenena voalohany zany hoe atia nosy zato mahazo nampita-tafika mahazo meritsy atosika arivo mamy toy makany tsiromandidy sy ny sisa rehetrarehetrany de atia milalam-pirenena faefatra ihany koa indrindrandrindra atia kazobe atia avany manerinenina kazobe zany any matetika misy an'izay loza mpifamoivoizana zay dia aty amin'ny lalam-pirenena fafito aty ihany koa de misy an'izay tena hoe loza mpifamoivoizana mifanesesy izay lalam-pirenena faharoa moa zany dia misy an'izay fa somary nangingina kely izy tatoato fa eo am'ireo fiara vaventy zany no tena misy an'izay camion zany no misy an'izay loza izay matetitetika fa ho an'ny taxi borosy de ao am'ireo lalam-pirenena voalohany fa efatra fa enina nresahandreo tsy misakany zany fa misy foana ny loza mpifamoivoizana any amin'ny lalam-pirenena sasany fa zay aloha zany tena hoe axe principal de resantsika zay ka efa nisy ihany koa zany raha ny vaovao fantatra no fampidinana zany ny tompona andraikitra eo anivon'ny visite technique zany hanao visite zany mobile mandehandeha am'ireny lalam-pirenena ireny ary anara-maso tsy apozina ho an'ireo taxi brosy zany sy ireo fiara zay manao ny asa fitaterana amin'ny lalam-pirenena ka iny axe sud iny raha ny angom-baovao fantatra no isiny zay etsika zay ary isaky ny parc azy ihany koa zay manao zotra nasionaly de efa midina any zareo anivon'izay sécurité routière zay zany mijery eny fotony ny amin'ny fahasalamany ny fiarakodia satria ny any visite technique moa zany de hoe ny fahasalamany ny fiarakodia zay tena zava-dehibe faharoa am'izay dia eo ihany koa le comportement lay fomba fitondran-tena sy fomba family sy fitondra n'lay chauffeur zany na lay mpitondra n'lay fiarakodia ary raha ny vaovao fantatra de hoe hiditra atsoatsy any anaty fampiofanana reo mpitondra fiarakodia amin'ny zotra nasionaly ny eo anivony zany sécurité routière zany satria to efa nisy fampiofanana ny mpamily teo anivon'ny fida teo anivon'ny knapsa zany mba afantatra tsara satria eo ny olana efa nresantsika hatramin'ny omaly hoe misy mpamily fa tsy mahay mitondra fa hafa mihitsy zany hoe mitondra fiarakodia zany satria rehefa eo ambon'io direction io ianao dia misy zavatra be da be mahay manao lecture n'io tableau
rehetrarehetra io ianao hoe rehefa ahoana ny toromotera, rehefa ahoana no miakatra ny hafanany rano na miakatra ny hafanany ao anatin'ny motera, rehefa ahoana no tokony misy vahana kely resaka compression na rivotra na salam zany, misy dikany marobe zay fa misy mpamily zany na mpitondra fiarakodia zay fiarakodia vavety tsy mahafantatra akoriny am'izay na ny midipidinina na ny miaka-piakarina ara de tsy hay indraindray no milalao am'izay resaka fahafahana mitondra fiara izay de any ka lasa mitongany amina resaka loza lizy ary ny olana ihany ko indraindray eo anivon'izay hoe mpitondra fiarakodia izay mahatonga an'ilay mety ho accident zany de eo aloha voindrindrindra lay dona miverina mahazatra am'le coopérative de tsy ampy ny torimaso de rehefa tsy ampy ny torimaso dia reraka tratra n'ilay fatiga ozy ny fitenenantsika dia loza no mitaty ao aloha ao zany ka zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ny karoantsika angom-baovao ahoana fandraisana andraikitra satria akoatra mifandraisana andraikitra ny tompony fiarakodia ny coopérative de misy fandraisana andraikitry ny mpamily ny mpitondra fiarakodia ary misy andraikitry ny fanjakana ngezabe amin'ny alalan'ny lalana zany sy amin'ny alalan'ny resaka sécurité routière zany de tianivon'izay visite teknika izay marobe no mbola azo resahana manoloana zany fa ataotsika adevitra ohatran'izay le izy ny amin'ny hoe tena mila fandraisana andraikitry ny rehetra izy ty satria tena zava-dehibe zany aina zany ary tsy manam-paharoa zany indray ihany miaina eto an-tany ka satry ny rehetra iaina lavalava fa tsy hoe fohifohy de fa vita akoriny fa zany rehetrarehetra zany efa Andriamanitra mandahatra azy de veritsika fa mila fiomanana ny am'izany rehetrarehetra izany zay ngambany fampidirina sy ny vaovao tao anatin'izay 420 ora na mety ny oatra kely ny raharaha manodidina fiainan'ny firenena fa efa eto akaiky eto ny député fetra Rahalamizafombololona dia iresaka mahakasika indraindra raha-pirenena zay nafanany adevitra teo everitsika fa mbola voatazona am'izay koa ny hafanana fa rehefa eto député fetra tonga de mahazo mahatokytsika hoe iresaka le zava-misy tena iaina vahoaka de io aloha de tsy avelantsika mihitsy fa mbola horesahantsika indrindrandrizy ty fanafarana vary ty député fetra tena aly eo horesahana mihitsy satria fanafarana hoe PPN moa zany amin'ny akapobeny 120 ano any horesahantsika zany manakambara am'zany tsika horesahantsika ihany ko ny resaka mahakasika an'ity hermade jirama hoe zay zavatra manodidina an'izany satria misy lafin-javatra hitondrana fanazavana fa ny vaovao aloha raha azo ny teknisianina mba alefa eo ny sary mifandraika am'izay de azadinotsika fa efa nisy ihany ko ny nahazo ny trophée am'izany resaka leadership zay satria omaly manko zany ny vaovao député fetra dia nahazo ny tompon-daka hony zany ny filo mahakasika indrindra amina resaka hoe fandrindrana fiainam-pianakaviana fandrindram-piterahana zany amina resaka fiainam-pianakaviana io zany na planification familiale araka ny fahafantarantsika azy de voahosotro tompon-draka fandrindrana ny fiainam-pianakaviana aty Afrika zay miteny frantsay zany ny filo Yandre Rajoelina ino mo am'izay fomba nanaovany zareo azy tany azy iny zany fa ny nampimekely fotsiny tao anatin'le kabariny de hoe ovaina am'izay ty hoe miteraha fitolahy fitovavy ty ka le izy ange tsy le isany eny terahana tenenina am'le hoe miteraha fitolahy fitovavy de miteny filoham-pirenena hoe miantso mihitsy eto mamea toromarika ny commune rehetra amboary le soratra any am'le hoe tsodrano miteraha fitolahy fitovavy tsy fitolahy chiffre le izy fa hoe fitoalahy toavavy Andriamatofilo tokony mba nitady mpanolo-tsaina ara-tantara ihany ianao zany na akademisianina zany mba niresaka fa ndraindray le izy ohatrany tsy de marina le izy fa tsy fitolahy tsy zay le izy na hoe fitovavy tsy hoe 14 zany no nombre de hotera lay ray aman-dreny fa tena tsodrany malagasy mahafinaritra zany satria ny zanaka zany dia arena zany ary rehefa mivoaka anatin'ny tokantrano ho an'ny ray aman-dreny lana ny ray aman-dreny zaza dia tsy maintsy misy ny tsodrano satria ny tsodrano zava-mahery raha mandeha tsy misy tsodrano zany dia zava-pony zany ary nyraiso malagasy ho zava-dehibe zany tsodrano zany tsodrano andeha ho an'ny fanambadiana tsodrano de hianatra tsodrano de hiasa tsodrano mety de hanoro-ponenana lavidavitra dia omeny ray aman-dreny tsodrano ka rehefa misy ny fanambadiana teo malagasy zay napetraky ny taolo teo aloha de marobe ny tsodrano anatin'izany de le fi zany
le izy satria hoe fitoalahy fitoavavy de hoe zavatra tena mahafinaritra zany mivoaka avy any amin'ny fo zany ary misy énergie zany voaka ao anatin'ny vava de misy manara-davana moa le solo mavoboaka sasany am'le hoe tena marina misy ny teny filo fa mila ena le zaza teraka tsy faninana zaza teraka tsy any le adevitra mbola malalaka nge Madagasikara fa efa tsy manana vahaolana tsononareo de somary fiaranareo na idinareo ny fekibony sasany sy ny mety bragetiny sasany fa tsy any le izy fa hoe inona ny vahaolana atolotrareo am'le malagasy zay 7 tapitrisa mbola azo velomina tsara am'lay tany be eto Madagasikara ka iny zany averina tsara fitoalany fiteny sy fitoavavy ray zay faharoa dia io moa zany am'le hoe trophée fa anaovantsika fampitsaivana kely any tamin'ny 2018 dia ny président Marc Ravalomanana no nandrombaka an'izany trophée ana olona lehibe na personnalité politique taty Afrika zany zay tamin'ny taona 7 le fifananana zay nataony fa na fanomezana an'le trophée dia tamin'ny taona 7 sy 2 ka ny teo anivon'lay African Leadership Magazine no nanao an'izay hetsika lehibe zay de nisy fifidianana mihitsy natao tao anatin'izany de tao anatin'izany filohan'ny Rwanda Kagame tao anatin'izany filoha Keniana Kenyatta Uhuru tao anatin'izany ny filoha any Liberia teo aloha Elena Johnson zay any filoham-pirenena vehivavy taty Afrika de tao anatin'izany ihany koa izy Julius Malema zay anisany efa nitazona ndraiky lehibe taty Afrika maro be reo tao anatiny de tao anatiny filoham-pirenena Marc Ravalomanana fa voasafidy izy no nandrombaka an'izany trophée na personnalité politique ngeza be zany manana fahaiza mitarika taty Afrika ray manontolo zany ao anatin'izany leadership politika izany resantsika zany satria everina fa tantara koa zany de mba azo tsaivina eo anivony fiainan'ny vahoaka sy ny firenena ray manontolo député fetra zay no lava zay no voya tafaraka eto am'izay tsika mirahalahy moa zany ao anatin'izao fandarana zao miaraba tonga sondray salama va niatrika ny herinandro vaovao que demande le peuple zany nalaza ny trophée maromaro izy tao téléphérique sy ny sisa député fetra ao tsara ianao ao tsarytsika aloha am'izao ary soran'Andriamanitra fa mbola nomeny fahasalamana nomeny fotoana ka fahatsika fa pitafatafa amin'ny mpanaraka amin'ny Miara Manonja sy ny vahoaka malagasy am'izao tolakandro izao voalohany indrindra aloha dia miarahaba antsika rehetra mpanaraka tsy mahafoy any fiarahana eto amin'ny fandaharana Miara Manonja ny MBS sy ny Radio Mada miarahaba ihany koa antsika rehetra ao ny namanarina eo ianao faniry ao ny teknisianina rehetra zay mikirakira ny resaka fandefasana feo sy ny sary dia kopakopatanana ao antsika rehetra marina tokoa zany satria ny vaovao dia misy foana misy hatrany ary misy hatrany zany hoe fomba fijery any mpanohatra zay tsy mieritreritra fa tsy ny hoe anasoavana sy anatsarana ny fiainan'ny malagasy tsirairay ao anatin'izany moa zany de nisy ny paikady napetraky ny fitondram-panjakana tarin'Andriamatoa Andry Rajoelina zay lazaina eto fa de ahitanay tsikera foana zany satria ao le tsy faiza manao sy tsy faiza mitantana zay ao foana zay zavatra ary miverimberiny zany namana faniry miverimberiny zany mpiaino ajaina ary tsy hainay ny angina eo anatriany zany zava-misy iaina ny vahoaka malagasy sy ny fanapotehana ny fiainan'ny malagasy zany anisan'ny raha eo anatin'izany ary mino fa tsy vaovao-mbola masisy itya na efa nisy aza ny faneho-kevitra nentin'ireo namana fandimby teto sy tao anatin'izany ihany koa ny valandresaka nataon'ny nivon'ny syndicat nypiasan'ny era Madagasikara nisy an'izay misy tamin'ny herinandro lasa de nisy moa zany valandresaka sy dinidinika ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety zany ka mahakasika an'izay orinasa era Madagasikara izay mihitsy no tiako hitondrana malony zany izany hoe faneho-kevitra ary miaraka amin'ny pirofony eto miaraka amin'ny pirofo satria misy ny tiako ahitsy kely tao anatiny zany valandresaka nataony syndicat na mety ho fanampiny angano azoko ilazana azy nisy ny filazana tao fa ny fitondrana ny fandimby no namotika izany orinasa izany mety ho marina fa amin'ny akapobeny tsy marina satria avahako manokana ao anatin'izay ny fitondrana tamin'ny andro ny filoha Ravalomanana ary tiako ny mampatsiahy eto mpafantatra ny vahoaka malagasy sy ny mpanaraka an'izao Miara Manonja izao
fa ny aina marina ny aina tao anatina fatiantoka zany orinasa izany hatramin'ny taona 4 fa tsapa nefa fa niarina ary voaporof fa niarina zany orinasa izany satria inona no antony nanomboka ny oty nanomboka nahatsapa na ny mpiasa na ny mpiaramimbonantoka na ny mpanjifa fa miarina izany ary nitolotra nomeny zany orinasa mpanjakana izany dia afaka mifampita natao hoe vitsy ary ny fiaramanidina teo ampelantanany zany orinasa malagasy izany eramady zay rerehan'ny firenetsika dia tsapa fa niariny zany orinasa izany satria nipetraka eritaona monja latsaka taty orinany ny nahatongava ny filora valomanana teo amin'ny fitondrana ny firenena dia efa nanomboka natsapa ao zay hoe fivoarana zay tao anatin'ny fitantanana ary nanomboka hoe azo nanomboka nisy ny benefisy natao hoe ny tombombaritra na ny tombony nonony hoe safidy telosoroarivo zay resanao zay satria roa soroarivo président teo roa soroarivo président tonga teo araky nyteniko teo 4 soroarivo hatramin'ny 4 soroarivo dia nyaina fa tiantoka foana zany orinasa izany de nisy ny politika nanomboka tamin'ny telo soroarivo izay netiny ny filora valomanana miaraka tamin'ny mpiaramiasa taminy sy reo teknisianina rehetra reo mpiaramimbonantoka hoe fomba ahoana no anarenana nyity orinasa ity dia araky nyteniko taminao hoe nanomboka nyoto sy nisitraka izany ezaka fanarenana zany ny firenena satria izao tamin'ny volana mai 2003 na telo soroarivo dia efa tonga ny boina 767 300 andray mihitsy io amin'ny lokony ny era madagasikara tonga teto amintsika izany ary rehefa miresaka isika zany safidy ara-pitantanana na stratezika zany napetraky ny fitondrana ravalomana amin'ny akapobeny de teo de efa nanomboka ny ioty an'izany sady eritaona taty aorinany nametrahana zany drafitra izany tafaverina indray tao anatin'le atao hoe chambre de compensation na ICM moa izy amin'ny teny anglisy ny anyata na le fikambany resam-pirenena momba ny resaka fitaterana na bakabaka ny era madagasikara de mbola nitoy ihany mbola azo le atao taoriny ny fanadiadina nataon'ireo le tompona andraiky ny aviation civile européenne nandalo teto amintsika de nazo an'le atao hoe JAR 145 moa na hoe JAR tsy haiko zay fiteny azy tam'zany azo ndraiky io zay le karazana hoe certification izay araky ny teniko teo mafisika hoe niaina tao anaty fatiantoka ho an'ny oranasa ery madagasikara talohan'ny taona telo soroarivo de eo ary iverenako ny taona 4 soroarivo ny resahako teo nanomboka tam'zay de eo le tsapa fa niarina le orinasa ary nahazombokatra zany paikady sy politika fanarenana napetraky ny fitondrana ravalomanana tam'zany fotoana zany satria naneo le finiavana nanao ezaka anana ny orinasa endrika sy laza mba afaka ilahatra afaka mamefafapo ireo le hoe mpiaramimbonantoka rehetra ao ny mpandeha ao re mpiaramimbonantoka amy resaka sécurité aérienne mba tsy sanatria ho vatapaty mandendeha izany mitaingina fiaramanidina izany dia nanao ezaka mihitsy ary tsapako fa afaka miaina tao anatina fotoana moderna na hoe vaninandro moderna afaka milahatra na vitsy ara ny fiaramanidina era madagasikara am'ireo compagnie lehibe mpitaterana na bakabaka rehetra manerana ny zao tontolo zao izany compagnie era madagasikara izany zay le teneniko hoe profo mitoaka amy tenda fa samy hafa ny fomba ny tantanana nreo le mpitondra ny fandimby ary tsy marina zay filazana fa ny crise ara-politika teto tamy raiky amy 9 ny crise ara-politika teto tamin'ny 2 sy tamy 7 zay ny nafangarony tao dao ka zay indrindra natao tao anaty arona iray satria hoe marina nisy ny crise de taty arina mo lasa fialany zao fitondrano zao ihany koa ny ao amin'ny hoe nisy ny covid-19 io moa zany de nataondrareo fialana tamin'ny lafiny maro nohony zay le tsy fifehezana zay fitantanana ndraraha-pirenena sy raha-mpanjakana zay ka izany rehetrarehetra zany araky ny teniko teo nanapirofo fa tsy marina ary amin'ny apahany na amin'ny akapobeny le filazana fa ny fifidiarany fitondrana fandimby no natonga an'zany hoe napotika ny orinasa tsy marina zany ary fiaramanidina roa raha mbola novidiny ny fitondrana marakaraha valomanana hoany zany airmady zany hoany fanjakana malagasy ihany ko zay indrindra de ny tombo ny kalitao an'ny tolotra atao hoe matianina ary manana ny fahaiza manao Nisokatra ekipa kokoa rehetrarehetra ary nisokatra kokoa isika de mpiasa ny mpandraraha
tena hoe ampitraikefa sy ny rehetrarehetra inge hatram'izao hoe ampitraikefa fa zay le fanapotehanyzay ho avy eny am'izay mantsy ary efa avy eo hoe taizarany nanomboka potikary ty orinasy ity ekena nisy ny olana tena nelelany teny mety nisy ny atao hoe fitokorana tamin'ny andro ny fitondrano ny andriamatoa hery rajaonary mampianina mety nisy fiatraika an'izany fa ny tena loza ary tena rangory fototry ny afo am'izao tena hoe filetehany fahampotehany orinasa era madagasikara izao dia naty nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 7 no tariany filoam-pirenena ankehitrindry na ino no lazainareo na inona lazainareo ekipa ny fitondrana de nanomboka tamin'izay eo ary fa ho avintsika amin'ny resaka pirofo a mitohaka amin'ny tenda araky ny teniko teo nisy an'ireny avion reny e tsetsatetsatsiaritra nanaovana tena fandraisana makotrokotroka 340 anakoroa dia e mo fomba mbola nisy ohatran'izany hoe mbola tsy nisy ohatran'izany teto amin'ny firenena tena tsy nisy tokoa fa rehefa tena nalalinina lizy tsy valapatra amin'iny a aeroplanina sanatria aeroplanina ohatran'izany tena hoe efa tsy avelan'ny olona misidina makany amin'ny itsony fa nanaovana fisehosehoana tonyreny a fa moahana pomba ofisialy reny le vokatra CVO teny amin'ny imray reny afo milolo fa kelikely taorinan'izay a tsy nahazo ny sidina ntsony zany aeroplan satria efa razokiny be efa epave raha zay ny azo ilazana azy mba tsy tenako hoe poubelle ozy ny teny frantsay tsisy olana mihitsy zany zay indrindra matsy de fotoana vitsy taorina fotsiny dia tsy nahazo ny sidina de nanana olana isika tamin'ny fifandraisana fa iverenako ny tena anton'le hoe itondrako a pirofo mitohaka amin'ny tenda izany hoe fandrosiny ny fiarenany zany orinasa era madagasikara nandritry ny fitondrany président Ravalomanana izany dia nandeha ny sidina nisokatra tamin'ny abakabaky Thaïlande tany Bangkok zany sidiny era madagasikara zany nisokatra ihany koa ny vol ny sidina nakany Italie nakany Milan ary taty aorindrina ara tany amin'ny taona alohan'ny 7 raha tsy diso a dia nisy ihany koa ny fanokafana ny sidina long courrier makany Frantsa faharoa izay a mampitoy any Antananarivo sy Marseille lamina ny rehetrarehetra tonga araky ny teniko teo a mbola tonga ihany koa ny fiaramanidina anankiray fanondrony 767 Boeing 767 300 niodina tsara araky ny tokony izy tafaverina teo anivon'ireo le hoe fikambanany raisam-pirenena izay a mia sy manaramaso ny sidina nabakabaka manaramasony hoe manahoana ny fikojakojanareo ny fiaramanidinareo manahoana ny kalitaon'ny tolotra omenareo ny mpanjifa manahoana ny sécurité an'zany ain'ny olona fa tsy sanatrio araky ny teniko teo hoe vatapaty mandehandeha sy misidina misy elatra fotsiny a ny fiaramanidiny era madagasikara izany rehetrarehetra zany a mipirofo fa tsy praitsy kombakomba tam'zany ny fitondrana Ravalomanana nanapotehana ny fitondrana zao ny olona ny reto fitondrana ankehitriny reto ny eritreritra fa rehefa mitondra firenena ary efa nahalala tsara mihitsy ny mpitondra ankehitriny sy ny ekipany fa ny eritreritra izy hoe nalalany situation tiako tenenina inona situation olovainy eo horaisiny eo a tamin'ny 7 situation tsara nisy ny ambombava afahana netinanita ny tahiry amin'ny vola vahiny mitoekarena efa nysandratra fa de inona no nataony zay le fanosorapotaka zay le fanaratsiana azahoana n'lay toerana tamin'ny alala ny fanonganam-panjakana de vitany tokoa izany ary ny eritreritra izy fa io andeha ho azy zany fitantanana ny raha-mpanjakana zany a sy ny raha-pirenena isosa ho azy toy ny lakanjejo tsy mila voizina tsy zay nefa le zava-nisy fa araky ny teny ny zoky alaindray miseza teo hoe inge mila fahalalana e mila traikefy io rehefa tsy hainao le izy de mila mihaina anao fa manana mpanolo-tsaina manam-pahaizany ianao fa ny olan'le mpanolo-tsaina manodidina ny filoam-pirenena dia rieny tompoko ry piso lelaka ninoninona safidy ataon'le filoam-pirenena na anafatravary eo na anangana teleferika io na omodina adinodina danandrana sodina fanina ny resaka tetikasa zay efa tamin'ny 7 lazaina fa 7 nazaina fahatomboka ny resaka flyover tsy haiko zany mihitsy ny promesse présidentielle promesse présidentielle de nodina adino zany zavatra zany izay nge manana fitadidiny izay vaoaka malagasy ary izay mpanohatra izay solom-bavambahoaka amin'ny anarany tiako Madagasikara de zay nge mitondra tsikera fa mitondra sosikevitra aizy reny zavatra eny inona ny tsy nataterahana any reny fa ny teny iverenako aloha de hofaranako ny resaka era Madagasikara teo hoe niarinao a ary nanomboka nitondra nioty a nyzany vokatra noho ny fahaiza mitantana sy ny safidy amina resaka hoe paikady zany tena niariary zany
de reny moa tonga ny fanonganam-panjakana dia alohan'ny anongam-panjakana dia no tsatsona ny safidin'ny président Ravalomanana mahakasika ny acquisition na fahazahoana ile aeroplanina Air Force One nisy voaloha moa de nisy faharoa nefa safidy tena atao hoe endry ny antony nisy fahendrena sy fitsinjovana ny orinasa Air Madagasikara ny antony ny safidiny raha ny fahalalako azy satria zao raha tsaroantsika tsara tamin'ny andro ny filoha Dideratsiraka indrindrandrindra de rehefa nisy ny fivoriana ny vonjeny ny filoha Dideratsiraka niaraka tamin'ireo mpiara-miasa taminy dia netiny nanaraka azy tany ny fiaramanidiny ny compagnie Air Madagasikara ary misy fotoana mety tafajanana asa ray roa telo andro mandritrana fivoriana na ny firaisambe afrikanina io na ny firenena mikambana na fifampirarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy ny mpamatsy vola de netiny zany ny fahatsapany ny filoha Ravalomanana fa tsy tokony ho voelingelina na ny mpandeha na ny orinasa na ny fampiodinana ny asany zany orinasa Air Madagasikara zany no antony nanaovana an'izay safidy zay ary efa any vezivezy satria izy de tena hitantsika fa havanana am'zany fifampiresahana na négociation am'ireo le international ireo zay no antony indrindra mafonja ny safidianany an'izay inona nefa ny nataon'ny reto mpitondra mpanonga-panjakana tamin'ny 2024 ho amiditsika io ary nisy fiatraikany tany amin'ny Air Madagasikara ny zavatra nyteneniko hoe safidy nataon'ny filoratsiraka tamin'izany fotoana mandriam-piadanana ianao andre matofilo fa na izany na zany nisy ny safidy atao hoe diso tamin'izany fotoana tsy ny fanaraka tamin'ny tena hoe ilaina ka dia lamina niodina tsara mihitsy ny Air Madagasikara zany nahazo fiaramanidina vaovao ATR anankiroa 72 fa mbola tonga taty arindrina taty amin'ny taona 7 na 7 taty ny ATR 42 anankiray indraiky io mbola nameno ny flottany zany Air Madagasikara zany araky ny teniko teo fa tsy nitondra pobelina mbazavy ihany tony natao ny fitondrana nandro rajoelona na tamin'ny teteza mita ary zao moa de hita fa tsy manana tsony tsy manana fiaramanidina etsony to misy fa anankiray angamba ny sisy zany efatra ny ATR de ny roa mandeha roa mbola mifantsika zany ny RPS moa zany efa sahirana iny amidy any de misy an'le am'panafatapera boina le nofaitsika iny koa de efa lasa ny tompoko satria tsy voaloha koa fa nataon'ny olona saisie noho izay la hoe tsy fahaizana manao safidy ara paikady zay tsy araky ny tokony ho izy tsy amin'ny vanim-potoanany tsy amin'ny lahara-pahamehana zany rehetrarehetra zany averimberina eto amin'ny fandarana Miara Manonja hoe fa de mba miainy ve anao andre matofoloha ianareo mpanolo-tsaina sy milaza teknisiana tena teknisianina manana ny fahaizany cerveau ohatra ny sahirana any raha nitady an'le cerveau reny fa matoa izy nitady an'ireny nanao fanambarana de nanaovana fanambarana miezinezina voatra ny tsy hitanao zay toyany tena tsy hitanao satria nahafantatra zanak'olona zay zanaky ny namana izay anisan'ny postule tao anatin'ireny de hoe anisan'ny voaray ianao de tany de fombafomba fotsiny afo milolo napetrapetraka toy le tanora zany fomba nyty fitondram-panjakany ity mihitsy zany fomba fanaony amin'ny lafiny rehetra ka ny amaranako ny resaka Air Madagasikara de zay le hoe Air Force One ndray de nyrebirebena teo le vahoaka satria anao moa zany leader d'opinion anao tsy mandahy zay ny fahasamihafana koa tsy inona mampandroso ny adievitra mampandroso ny fahasamihafana anivon'ny société anivon'ny fiarahamonina mampandroso fa ny olan'le izy tsy zay no nataony fa fanasoketana sy fanosorapotaka ny fitondrana Ravalomanana fomba atao azahoana an'le fitondrana dia jereny eny nanaovany an'ity vidiny 60 millions de dollars ty aeroplaniny ity toy ny fananany manokana de nalefa daholo zao fanaratsiana rehetratrao dia nandray atendrony koa le vahoaka tsy manome tsina an'le vahoaka satria izy lidera le miteny milaza azy misoratena ho lidera de zao ary ho amiditsika io anapitsika amin'ny vahoaka malagasy ho ataotsika zao fa anarenatsika ny firenena fa olona nanao jadona ny tety olona nanao an'zaoszaosony nampiarahana tamin'iny le fampandrina drisan'le hoe menaka atao 500 sy 2 ny litatra de vary atao 2 ny kilo tena mariny zay miaraka tamin'ireny aiza ho aiza daholo reny fampanantenana reny de zao natao varoboba le fananam-pirenena mbola nyteneny mihitsy hoe tsy eketsika io vola kely de kely azotsika mi Denatex sy ny Serita tamin'izay teny ambady ve hoe ray isan-jato ve mba tonga ty amitsika fa ny any ivelany 30 efapolo fampatsivana daholo manko zany de bitefetra ka io koa tsetsasetsa tsy aritra fa fironoronasa ny ara-niasa tamin'izao fitondrany zao na nampidiriny teto mpampiasa vola hatramin'ny tondrany nanomboka tamin'ny teteza mita fa tsy fanaovana tantely afadrakotra ve ny nataon'ireny reny moa zany de nentina namatsiana volan'ireny coliseum reny tsy fantatrao na ohatrinina marina tamin'ireny fotoana reny mahakasika ny fisco le société nitrandraka an'le ana soalaly iny ary izy ka tsy mpitandraka miala tsiny fa ohatra metsoromen oatra ny resako fa raha ny zava-nisy tamin'ireny tsy mpitrandraka mihitsy orinasa izay nomena ny tena fitrandrahana tany soalala fa karazany hoe
mpampiasa vola fotsiny izy tsy mpitrandraka tsy ary tsy manana traikefa am'zany resaka hoe fitrandrahana rena kibon'ny tany zany mbola izany ko fa resaka an'ity resaka an'ity makaty de azo le vola de izy zao soalala am'zao tsika miteny zao kianja maki de collégium zay kely teo beton be tsy nanakanina am'izao fotoana zao zay anakaikany mihitsy no mipetraka mbola betsaka lavitra ny mpanjifa sy nampiasa an'io tamin'ny fotoana mbola tany io atsonjombe noho izy am'izao fotoanatsofo atsonjombe misy ambiance ane zany tena nafana mihitsy ny ambiance atao tam'zany ka ino moa tsetsatetsa tsy aritra iny a fa ray ao anatin'ny maro zay hoe safidy diso hatrany ataon'ny mpitondra tarian'andriamato andrajoelona ary efa natombony zany tamin'ny 7 miporofony fa mbola nitoizany zany nanomboka tamin'ny 7 amin'ny fomba fitantanana nyty firenena ity ka araky ny teniko teo iverenako nakaizany vola lazaina fa eo am'20 millions de dollars natany hoany no ny varotana an'zany fiaramanidina air force one zany mitodika aminao andriamato filoha sy anareo mpiaramiasany tam'zany mpiaramiasa tam'zany fotoana zany hoe mba nakaiza moa zany vola zany niditra tany amin'ny kitapom-bola mpanjakana ve narotsaka tany amin'ny trésor ve zany vola zany de anatao inony zany vola zany ary ohatrinona marina ny vola azo tamin'ny fivarotana n'zany fiaramanidina izany inona no mahazo ny era Madagasikara am'izao fotoana zao anisan'ny antony mampitotongana sy nampiletika ny orinasa era Madagasikara izany safidy diso sy kitoto atao hoe délire ozy ny teny frantsay rediredinareo zany tena manavy ranganareo ny olona misy fièvre misy température no midélire fa ianareo tsy marary fomba fiteny le hoe manavy ianareo de rediredy maraina toandro ariva no lazainareo sy ambaranareo amin'ny vahoaka malagasy ekena mety misy tsirairay tena mihina an'zany efa mba navita kosa ranga izy mba nanao kosa ranga izy ory vahoaka malagasy aloha mijery lavidavitra metry ny lohan'orona ivereno kely ny zatra iananareo tam'zany 2 zany hatramin'ny taona 7 nanahoana ny vidim-piainana nanahoana ny fitaterana nabakabaka nanahoana ny toerany era Madagasikara teto amin'ny raisam-pirenena mety tsy voatery ho fantatra ny vahoaka ray manontolo zany nanahoana ny fahefa mividy nanahoana ny tolotra nomeny jirama sy natolotra ny jirama nanahoana ny karama sy ny sisisa nanahoana ny resaka fitsaboana sy ny fampidirana mpianatra de ampitahao am'izao iainanareo am'izao fotoana zao ampitahao tsotra kely zany raha nahazo raha etsy ianao tam'zany inona no azony zany ary mahazo raha etsy na roa etsy ianao am'izao fotoana zao de inona no azony zany de mbola sahanareo ve nilaza fa manao koa le filosy ny fitondrana ankehitriny airato le maso hoe sahi mijoro fa araky ny teny ny zoky alay andre miseza teo ny eto amin'ny Miara Manonja MBS tsy mamafy lainga tsy manao fanasoketana be fahatany fa miaraka amin'ny profo ary azo marinina ny teny sy ny vaovao ny fizaram-baovao sy ny faneho-kevitra hitondranay an'zany fizaram-baovao izany eto ka azafady tsy manaiky izahay satria amin'ny masolom-bava-bahoaka ihany ko dia adidinay manara-maso asanay andraikitray ny manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka fa ny zava-nisy teto de inona reny fitena zay resapody vorony iteneny koa le tranopody ihany ny vitany vava manana fahendrena nge le mandinika le tao le nefa raha ny teny filamatra zao sy ny fomba fanaony zao fitondrana misy ankehitriny zao de tao amina kabary tao amina fanosora-potaka tao amina fampanantenana ary nijanona teo am'izay kabary sy vava zay ny akamarony ny zavatra rehetra sy ny teny nataony rehetra de nijanona teo raha iverenako fa tapitra iny ny resaka era Madagasikara amin'ny akapobeny zay nresako zay ka iza no sa ilaza fa ny krizy ny fandimy teto fa eritaona ho a de nanomboka niariny zany tamin'ny andro ny filora valomanana makasitraka anao andriamatora valomanana andriamato président fa hafa ihany ny fitantanana fahendrena sy ny fahaiza-manao tam'zany fitondrana nentinao izany tonga moa mpisopatra araky le fiteny fa ohatra ny mezana le izy le teny ohatra ny somary mampimea kely zay hoe mpisopatra sy ny mpanoariana de io moa izy fa mbola tafaveriny eto amin'ny fitondrana dia tsy mahagaga mihitsy raha zao ny fahasairana na iainantsika ka zay anatin'zay fampanantenana tsisy tanteraka zay ihany dia maro ny resaka natao tamin'ireny ny fitsikarana ny fitondrana teo aloha ikaiko nanao lesiko ihany ko ny fitondrana teo aloha fa raha oharina am'izao ataon'zao de tena ohatry ny anjely mihitsy amin'ny fitondrana teo aloha zany indrindra moa fa tamin'ny fitondrana ravalomanana satria iresantsika am'izay ty resaka teleferika ity
teleferika nidirantsika narovan'ny filomaso vao tonga avy any izy mbola Oay, avy io no mihitsy anala izy. se anala vaolana ny embouteillage ny teleferika sady mba mamendriky ny tanàna Zay mamay azy. teleferika tsy manimba ny resaka tontolo iaina satria misetroka be amin'ny fitaterana tanety de rehefa mandehany zany milamindamina kokoa de rehetra moa nitondra fanamarena de pitefetra hoe 151 millions d'euros no trosaina anaovana teleferika ho anatananarivo revohatra amina câble 12 mètres 270 cabine mahery ohatra sa 267 12 kilomètres le izy mandidina de misy ligne anankiroa le izy en total an'izay satria le ligne ray zany any Ambatobe Anosy de le ligne ray zany mandeha mihodina ka zay le izy ahoana marina ny am'izay de pitefetra iny moa zany a efa betsaka ny resaka natao fa manana ny fijeriko ihany koa mandinika ary manana fitadidiana raha tsaroantsika tsara ary mpiaino ajaina dia tao anatin'ny tetikasa fa tsy nanaovany vely rano aloha izy a izany hoe anaovana le tetezana manidina mihodina reny na hoe flyover ary a tokony natombo reny manko le hitantany de reny zay le indrindra taty amitsika de veny mifambataina sy akisaka ao angamba ny zavatra io a nefa ny azy any janona ho revingadra fotsiny ny olona nyrosy tamin'ny fanatanterahana dia lazaina tamin'izany fa nikody investissement na tsoatako moa ny fomba hitena azy hoe ny mety ho sanda ny Vidin'ny fandaniana. fampiasana fampiasam-bola ao to am'izany a dia mila eo amin'ny 20 millions de dollars eo 20 millions de dollars ny ray ny ray le flyover aloha zany a de tetezana somary mihodina amin'ny endriny efa vaovao mamiala le miala le fionana eo amin'ny carrefour misy ny eritreretina atao teria zato a pasika koa misy pasika ihany koa de nieritretina ao atao teny zany ia raha malala fa eto Antananarivo misy eo amin'ny toerana 10 eo ny point tena hoe miaina tsy anjadiny zany a kenda ny fifamoivoizana anatin'ny ora fivezivezeny ny vahoaka dia raha 10 le izy a raha nylaza izy manao kady tsotsotra a fa naniarana tany amin'ny EPPR rasy aloha le dimy a aksambobao a ambobao a de apasika apasika de apasika le makanitosy iny a de nakadindratobo a tsy akadimbahoaka makany tanjombato iny de neny ambobao a efa nitenentsika de neny nala mahitsy nala mahitsy anosy zato koa zay le dimy eo zany eo ny tena hoe miaina n'zany fitohanana zany ny mpampiasa lalana d'accord dia raha manao kady tsotsotritsika araky ny tenike na mpianatry ny EPPR mahay manao hoe 20 millions de dollars ampitombona 10 ampitombona 10 ndray dia 100 millions de dollars zany zay de raha manao kady isika ny 150 millions d'euros mety manodididina ny 170 millions de dollars ano any zany satria ny latsaka euro ambony dollar ambany dollar dia dikan'izay raha 100 millions de dollars fotsiny ary teniny io a fa mpanatenana nataony filoam-pirenena am'izao fotoana zao io hoe anao flyover isika promesse présidentielle mihitsy naninona ary ty teleferika ty tsy tao anatiny ty fa tena mpandinana araka nyteny zoky alainy teo ihany andre miseza dia taitaitra ao izy any ampandrina any angambany de mifampiresaka eo dia hoe taitaitra avy any andafitsika nahita sary angambany de aloha ty fa ty madio a ty anao an'izao a ametraka fotodrafitratsika ho an'ny taranaka zay ihany koa moa ny fomba nentina ny arovana ny kianja mibary a ametraka ho an'ny taranaka inona no apetraka ho an'ny taranaka beton nefa ato ara tsy mihinan-kanina ny vahoaka malagasy marina hoe tsara le izy tena manaiky zay fa tsara reny fotodrafitrasy reny fa mbola miverina ihany le fanontanianay manao hoe lahara-pahamehana verena Andriamatofoloha dia nisy teniko tena na hoe inona ny mahatonga an'Andriamatofoloha mbola mandeha makany amin'ny lalan-diso toy izay hatrany tsy mitazona ny teny nomeny satria ray mety tsy miaino reo le mpanolotsaina zay manam-pahaizana mihitsy ane miravaka diplôma mihitsy nisy ny anana ndraikitra teo amin'ny fitondrana hery rajonary mampianina fa inona ny zava-misy safidy ataon'ny filoam-pirenena na nyvoana tsy nitazona le teny nomeny tany amin'ny fampelezan-kevitra sy tamin'ny raha voany tondra izy dia amafisiny lay mpanolotsaina Andriamatoa ministra ny atao hoe tanàna vaovao sekretera mpanjakana moa izy fa tsy ministra dia eo izy ninina voaka ny filoam-pirenena dia ny miaro an'iny ny mitady fomba foana iarovana niny safidy nataon'ny filoam-pirenena na safidy diso efa mitondra makany akady ara dia mety ty ary tena mety ny safidy ny filoam-pirenena miami tena hoe manongo teny ianao hoe manam-pahaizana eny zany olona miteny zany lazaina fa mahafehany zany resaka aménagement ny territoire zany fa dia tsy menatra
dia miaro be fahatany hatrany tsy samy teny mijoro hoe tsy mety ane ty ohatra mivola toraka eny ambaravarakely ane ty zavatra ty sasa sanatria sao de nisy kopakisasahana tamin'ny kolasy indray sao de sanatria misy dipany araky le fomba fiteny sanatria mivava hoe raha atao ty zavatra ty mena ny kolasy ny fananganana an'le izy dia mety mahazo anjara pitika eo ry zalahy lasa miahiahy ianao mieritreritra an'izay zavatra satria raha ny tena izy ara raha nampanantenainao araky ny teniko teo dia le flyover inona ny tsy nanaovanao le $100 millions izy de tena prefetra raha ohatra izy raha nampitombona 10 rehefa ry 151 millions de juste tia eo analakely sy manodidina makany ambatobe makany ambanidia ary tsisy taingina tia eto tsy sanatria ampirisika ny olona nanatsatso ny safidinao ndre matofoloha fa raha ny endriny marina mety isy haingony any fa mety animba ihany koa fianao miaingo ambony tsikoko e mampiaingo ambony tsikoko an'le firenena ianao ery ianao am'rokahatra ery ianao ny resaka teo ihany koa ny 4 eo aminaty tetezany ambanidia eny amorona eny ambava tunel matory eny ambany tunel any ambany tetezana de ery asina zatra misiditsidina revirevin-gadranao any de hoe 4 000 ariary de le kajy ko ny tena mampome le kajy atao andre matofoloha sy le mpiara-miasa mpanolo-tsaina atao le kajy eo ndray mbola kajy ny EPP ihany ty any an'le problème any amin'ny 7e raha to zany ka hitondra olona 40 tsy hitany hoe aveza zany io 40 000 000 personnes 40 000 nefa izy miresaka hoe olona 3 millions no mivezivezy eto Antananarivo de ny 1,5 million mipetraka eto de ny atsasaky reo mandeha mivezivezy mampiasa fiarako de 40 000 nitandrareo 40 000 nitany io koa zany efa tena hoe mandray araky le teny frantsay mandray tony lanterna ny vesiany zany hoe mandray tony jirona tony takamo ny tatavi zany hoe kajy ny EPP eo zany de vita efatra alina ampitombona 4 dia anatao ny kajy 12 taona hony zany dia voaveritsika ny volana hoe asa ho amorti efa manomboka azo tombonytsika de ny volana amin'iny efa nydramina tsy lahara-pahamehana revingadra de lira ho araky ny fomba fiteniko teo tena rediredy ohatran're ny olona manavy miakatra température ireny ka dia ho hitatsika eo tsy manatsatso izay sanatria fa ny zavatra mahasura de tena isy tainginy io any ambolohany ho ataon'ny olona fangalana sary ho ataon'ny olona fanaovana fahatsiarovana mandalo eto Tananarivo fatsianana n'zany moyen andoavana na 3 na ho ataonao 2 areo tsy misy andeha amin'iny akamaroan'ny olona efa nitesta bus classe zareo ka mitesta bus classe mihitsy izy sy ny ekipany mitatana na Antananarivo fa amin'ny akamaroan'ny olona ny arivana re mba misy maromaro azo isaina am'ratsatanana ampitanginao fa rehefa amin'ny andavanandro tena isaky mijery 3 na 4 fara fahabetsany fa tiatoko aray lavaka aloha asa moa an'izy reny bus reny any commune ve sa an'olo tsotra za aloha am'toeran'reny olo reny avadiko bus tsotra zeny ava 292 maty andalana le nanao accident sady de tateorinandrey le accident satria misy maty andalana de de tsy anizy anazy fakatoavanao ny reny ialany mpandray le olona ahidika any am'leo nefa nilokony izy bus classe tenareo aloha de tompony ty fandrendrehana sain bahoaky ty mihitsy cinéma mihitsy tena comédien grave be tsy haiko tokony makany Hollywood kama metimety aminareo na mampianatra any am'reny école na art dramatique reny fa mahay ranganareo raha cinéma ka izay ny makasika an'iny fanontanina no apetraka aminareo vahoaka malagasy vavolombelona ianareo mahita hoe ny atotanisany mety tsy tanànanareo ozy namana faniry tena nao hoe eo amin'ny 2 tapitrisa 3 tapitrisa eo ny olona mivezivezy mitsofoka sy mivoaka eto Antananarivo ty ny avany atsimon-drano ny avany avaradrano ny avany ambodratrimo ny avany am'izao lafy valony rehetrarehetra zao de nefa hoe efatralina hony zay ho tateriny teleferika sady lafy velona no ambony lavitra noho ny fahefa mividy ny vahoaka malagasy raha tsy hoe isy mazia anao fahagagana angamba ty fitondranandro radio ty amin'ny mandrapatonga ny 2023 ka hitombo avoroana avy telo eny ny fidiram-bola ny tokantrano malagasy fa na izay ara ny teny aminareo tsy misy olona itaingina an'io efatralina izany eto ity eto ka tsy any angely misy embouteillage mihitsy de tefetra zay tsy azontsika tsy any am'le axe andehanany mihitsy ny tena feno embouteillage ataontsika mihitsy makany nala mahitsy tena tompony any satria fa ny tena misy embouteillage iny ambohibao iny
alorika efa misy an'le inona moa ty tsara sotra efa misokatra le atao andotam-penaka ambotra manjaka mivoaka ny rokady anankiray rokady ray iny moa le nitsoka kely tefa tsisy vola satria tsy nisy le participation bénéficiaire de nitsoka iny de nodina fanina niodikodina teo de iny ndray le mpisolelaka anankiray araka tena ke mpanolo-tsaina laza azy tena tompo ny fahalalana tam'y mbola niaraka tamin'ny flora jonary mampianina tao mihitsy izy fa tena vava ngeny tsy nataony zany olona zany fa tampotampoka izy mivadika paly tao tena tanalahy ranga ianao tanalahy grave be marina arena le tanalahy fa tsy raha nyresaka fihetsika sy natao tsy ohatra tsara amin'ny fanabeazana ny ohatra nomeny ny karazan'olona toy ireny tena itsiko mihitsy ny olona rankira iny ary fantatra reo le tiako tenenina fa de zay le tenko hoe miaro be fatany de mampijabaka sy mampitikizo an'le firenena satria mampitikizo ihany koa le filoa sy ny vahoaka malagasy am'izay le hoe conseil tsy izy ary tsy amin'ny fotoanany omen'le olona fa de mahita foana izy antony iarovana an'zay safidy nataon'ny filoam-pirenena ka tsy mendrika araka ny teny koa tsy mendrika arany hoe hitazona an'zany toerany zany fa mila olona tena hoe manana fahasahina sy manana fahaiza manao neto fa nientiny manam-pahaizana moa zany dia manara-dreny rano tazona tompontsoa teknisianina manao zay azahoana toerana ary teknisianina manao zay hitazomany toerany ny olona toy ireny zay ny mampalelo miazakazaka ho conseil technique zany volam-panjakana ambadika any zany mandany volam-panjakana fotsiny ka dia zay ny nakasika niny flyover iny zay makasika an'iny téléphérique iny fa mbola averiko sy amafisiko naleo arandre matofilo miverina amin'ny teninao ianao mbola tsy tara eny efa vita angamba sy ny fanarahana tamiko lasy araka ny teniko teo fa flyover dimy mbola andeha any aminareo iny mbola ratifiena kinieny aminay zany enina tsika maro anisa tsy misy miteny ao tsy misy miteny ao efa zato mahery izy miaraka am'ireo ivelan'ny lany tamin'ny anarany IRD miantso anareo mihitsy fa ararotiko zay fanamariana nataon'ny faniry zay hoe aizy anareo solom-bavambahoaka aizy anareo mpikambanao amin'ny antemeram-pirenena mba lazao rea mba mitenena rea inona ny tsy mety anatin'izao tetikasa ny filoam-pirenena izao amin'ny fanatanterahana an'zany hoe téléphérique maniditsidina zay le teniko hoe miaingo ambony tsikoko ery mafiady ianao mametraka kabla miaro ny tontolo iainana ony de zay le tenenko hoe antony tsy mitombona tsy amin'ny fotoanany tsy amin'ny lara-pahamena dia zay no hirairainao miaro ny tontolo iainana energie madio no amatsitsika herinaratra an'io amin'ny resaka panneau solaire tsy amin'ny resaka fa milaminy io ny jirinao raha tapaka isaky ny ray minitra ny jira masy mpitantana azy io raha mahita io ny lavaka mango tanatana mangokitsikitsika anatina resaka boka trosa efa alefa ny subvention sy nretrarehetra mbola tapaka ihany ny jiro ary eto nisy ny fampatsahivana fa lakotsiny tapahako kely zay resako zay ny ivandry ianareo tompona andraikitry ny jirama ianao andre mato minisitra naonany de tapaka lava ny jiro eny aminay ny boribory tany fahadimy eny anisan'ny ray am'zany ny ivandry omaly ny jiro teny ivandry de tapaka nanomboka tamin'ny telo ora tolakandro hatramin'ny apitso efa 24 heures fo 20 heures tsy mba afaka manaraka Miara Manonja ny namana tsy mba afaka ny ainy vaovao ny namana rehetra sy ny mponina teny de inona ndray fanazavana hoentinareo mba mangataka fanazavana izay hoe inona no nitranga tao de zany ny santiona nomenareo hoe ny téléphérique ony opetrakytsika ny jiro kely any fokotany ny ivandry ara tsy vitanareo no mampandeha azy araka ny tokony ho izy ary mbola veriko tamafisiko mbola miandro valiny izay mpitantana ny jirama amboary le facture le deuxième tranche esory misy troisième tranche ary ny ansasany lozy tovanany zareo le izy mba ahafaha tonga any am'le zany olana efa ndraisantsika teto tamin'iny herinandro lasa iny fa de ny tena anandroany moa de resaka era Madagasikara resaka téléphérique naninona ndray tsy natao flyover satria zay ny fampanantenana nataony tamin'ny 7 andre matofilo te hodinao gaigy fotsiny eo indray le izy satria hodinao adino tony zavatra rehetrarehetra mitranga le eo tsy vita de eo tovanana ndray omaly ndray zao de efa nisy fampanantenana ndray nresahana mombana zavatra maromaro ndray nresahany anao an'izao tsika de anao an'izao tsika nandritry n'lay resaka tompondaka sinsisty fa imo efa mahazatra an'le fanjakana hoe isan'andro de misy foana zany le lafin-javatra vaovao resahana debitefetra tsaiko hijanona téléphérique ave fa ny fotoana mandeha fa tsy téléphérique ihany ko igny problème satria rehefa sahirana le firenena de anafatra ppn 20 roapolo sambo zay aloha tapeatsika makasika ny téléphérique sy any vita trelo ny eneramaty fa ho toizatsika amin'ny fotoana manaraka fa io koa mbola tiako hoe vaovao solombavam-baoaka manko anao tena te hisikotra mihitsy debitefetra hoaizy ivolo io zany zao de ahoana io zay mihitsy rehefa misy zavatra farany ohatran'ireny de ahoana
du jour au lendemain ozy ny temy vazaha temy frantsay a de tonga de maheno vaovao ianao hoe tsy renao hoe avaizany ny angany anafarisika ppn na hoe reo le zavatra ilain'ny fiainana andavanandro ny vahoaka vary siramamy asa raha misy lafarinina koa ngamba izay raha tsy diso rehefa ppm manao zany de ao anatin'zay daholo fa ohatran'ny ferany any le izy raha tsy diso ohatra ny tony resahndra reo any lafarinina ngambany de vary de tsy tsadiko ny anankiray fa ohatran'ny telo tsisy fanazavana tsy misy resaka fiangany amin'ny mampitantana amin'ny matanitandalàna amin'ny ma hoe adidinao a manao tatitra amin'ny vahoaka sy milaza ny marina de eo ary tsika fa tsika no ametraka fanontaniana raha iaraloha inona no natataitranario anafatra roapolo sambo ary rehefa tetikasy efa inainga ave io efa any anaty sambo any ve reo ppn roapolo sambo ireo zay la fanontaniana voalohany vola avy aiza no namatsinina ny zany fividianana ppn roapolo sambo izany ary ny ainga avy aiza izany sambo izany sa ny ainga tany nosobe ve ny ainga tany mahajanga ve ny ainga tany azia tany ve sa ny ainga tany eropa dia inona daholo ny ao anatiny zany a ppn nafaranareo roapolo sambo izany araky ny teniko teo ohatrinona ny vola satria vola vahiny no nividianana n'zany fa tsisy andray ny ariarinao any a raha hoe alohanao tamin'ny ariary zany vola zany teny antsika eo ny fiatraika an'izay rehefa avy eo satria fa maro reo le mpahay ara-toekarena miantso anareo mpahay toekarena mihitsy fa mahainareo kokoa ny manazava an'izay fa araky ny tena manana notion kely any na izany naty zany ara fa tsy mpahay toekarena ny tena tsy afaky ny ambo fa nefa na izany zany manana fanamariana any oentina manoloana n'zany hoe safidy indray nataon'ny filohampirenena sy ny ekipany de voapetraka amin'ny fanontaniana teo hoe avy aizany vola avaizy reo entan'ireo a inona avy zany entana nafaran'zany ary rovina no tonga rovina avy a no tonga zany fatapatatra hoe mety iatrehana ny maitso ahatra iatrehana le période de soudure zay hono zany a hono a dia eto ndraikeo ara mifanontaniana aloha alohan'zay makaizany vola rehefa avy eo ory mpitondra mamim-bahoaka sady tena mahay a makaizany vola rehefa misy ny resety a azo a na ho subventionnenareo na ho ampinareo de lasa miena ny vidiny ho ampin'ny fanjakana ny vahoaka amin'ny alala mety hoe mba ho moramora ny vidy antsifan'ny vahoaka azy dia vola ohatrinona ny etretinareo anampina ny vahoaka amoramora ny vidiny zany ppn nafaranareo zany ohatrinona ny totaly-bola rehetra ny vidiananareo sy vidiananareo an'zany roapolo sambo izany taiza sy taiza ho araky ny teniko teo a no nividianana an'zany satria sao de mbola ho toy ny teo aloha ihany nanjavona ny vola tsy hitanao hoe aiza ary mbola miandro valiny avany aminareo zay ny vola namarotanareo a ny air force one nakaiza ny vola resety ny tiako tenenina tam'ireny karazana zavatra moramora rehetra nataonareo reny na vary mora tany am'ireny tsena mora reny moa nisy karazany hoe varotana menaka tsisy mazava aminareo tsisy mazava amin'ny vahoaka mihitsy izany hoe ary tsy fantany zany ange ny tena olana ange tsy fantatry le vahoaka e fa izay sy olo-mavam-bahoaka no metram-panontaniana aminareo hoe nakaizy zany volo zany ohatrinona ny totalin'zany volo zany le tamin'ny tsy manapaka le tamin'ny volana-janary tany le nisy vary zay nafarany fitondram-panjakana le 8300 tonnes le hoe avany de nisy fitona koa ngama mbola nisy nitola izy de niaraka tamin'ny société le SPM ay niaraka tamin'iny zany a zay angamba mety manamarina le teninao satria tam'zany tena nanao tamtamma be ny fanjakana anafatra vary de limité le zakany 8300 tonnes de ohatry misy 7000 tonnes sa 10000 tonnes eo niaraka tamin'iny a de zay le zavatra fa le resaka siramamy ndray mbola miverina ihany tsika député fetra tsarotsika tsara fa tam'ty taonty ihany no niazakazaka tany a Brickaville tany any ny filohampirenena le nampiseho an'lay hoe tamin'ny 7 raha tsy diso tam'ty verina izy de tam'ty le nitokana sasima les sociétés agricoles sucrières de Maramamy Malgasy zay Maramamy Brickaville de le tamin'iny le nanaovana anina hoe tena tsara ny siramamy irosy ty satria lasa ny compagnie vijara moa zany a lay privatisena fa tsy nandalo ny tena tanatora sy lalana daholo tokony zany hoe omenany tsy miakina le izy fa tonga de ohatra ny fitondrana mpanjakany eto miteny ny filohampirenena hoe ity ny anina siramamy marimamy a dia omenany ty sasy ty satria ianao ohatra ny anampinampy anay amin'ny resaka anina dia nomenany fanaovana CVO sy mizy amin'ny botay a de fangarotao daholo le izy fananana ohatra ny raisiny fananany manokana le mpanao siramamy le mpamokatra siramamy de tam'izay zany de nambara hoe avokatra 1400 tonnes ny sasima tam'izay sasima tam'izay a kanefa ny filantsika de eo amin'ny 100 000 tonnes isa taona dika zay zany kely de kely ny sasima zany
de vo tamin'ny herinandro io ko no tany am'le izune na sucrière tany menabe tamorondava ihany ko ny prime ministre de ijery ny fanokafana azy zany hoe tiatsika resahana anatin'izay zany de hoe misy ane eto hoe de atao maromaro zany Brickaville misy ato Morondava misy any Analaiva misy any atia Nosy sy sisy ohatrohatra zany de hoe raha ohatra zany manana vision lavitra be le fanjakana ka zay tsisy aloha de azony ataony manao letsika Nosy Maurice kely tena tanàna kely io mambolo fary de manao siramamy ahoana tsy avitantsika an'zany nefa tsika anana volana farany resaka vary ny gapina varytsika ohatra hoe mitady any amin'ny 400,000 tonnes antsika na sala am'zany ohatra satria tena tsy ampy le varytsika fa mahavariana député fetra raha ohatra nge zany zao tsika tena nanao ohatra kely mihitsy fa tsy manapaka ny teny député fetra fa hotoizanao le izy rehefa aveo raha andeha aritsika zany ka hoe maximum ny vary afaratsika zany any 25,000 tonnes de raha 25,000 tonnes zany satria zay no zakan'le sambo zany tsy haiko moa le sambo afara moa zany sambo firy zany tena tsy fantatra fa raha ohatra zany ny ny sambo manodidiny eo 500 tonnes de misy 12,500 de ataotsika hoe misy mihoatra zay fa raha ohatra hoe 25,000 tonnes zany ny afaran'le fanjakana satria raisiko référence le hoe 1,300 tonnes teo zany hoe iny mba capacité zakany iny de mbola nanafatra fahandroa izy zany le izy rehefa tonona manko hoe sambo roapolo de ohatry mipoka be fa io ngeny tsy fantatra hoe firy tonnes ny anatin'ny sambo ray otondrareo zany de raha le vary 25,000 tonnes zany avadikitsika io fois 20 satria 20 roapolo lasaka ny tonnes ray dia mame 500,000 saka de 500,000 lagony zany de rehefa avadikitsika kilaondray io dia mahita anoany amin'ny ataotsika hoe firy zany anoany zany de zay nytiatsika tenenina anatin'izay raha ohatra hoe any amin'ny 25 millions de kilos any de tsika zany misy malagasy firy maromaro ihany malagasy eto député fetra raha ohatra 27 millions nisatsika zany latsaka kely raiky lao zany fa io zany hoa le tsy azotsika anatin'le izy hoe zao mihitsy mahavariana atsika izy ty ve solution ponctuelle sa conjoncturelle mitoetra sa mandalo ny azy zany de solution taitaitra zay nilazako azy fa olana taitaitra tsy nieritreretina le izy de tsy eritreretiny le fitondram-panjakana tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina no fiatraika an'izany ara-toe-karena no fiatraika an'izany amin'ny resaka sandam-bola itsika ary ny mbola tsy fantatra koa nge ao anatin'izay mbola fanontaniana apetratsika amin'ny ihany ko alohan'ny amarana atsika zany fandaran' zany de izao vola aviaizany namatsinina ny fividianana an'zany vola mpanjakana ve volana mpandraharaha ve nisy fiaraha-miasa tamina mpandraharaha so sanatry vola tiana hodiovina ka rehefa tsy miteny ianareo de lasa miaya izahay nefa ny aya tsy havanana valia mifanontanianay raha milaza ianareo mazava hoe aviato ty volo ty navoaka aviato ty dia milamina ny sainay milamina ny sainy voaka malagasy fa na izany na tsy zany na vola mivoaka avieto na nivoaka avy ao anaty lalàna mifeny teti-bola satria ohatra ny tsy nahita an'izany aloha raha ny tenanay tao anatin'ny fandiniana nireny lalàna ireny mifeny teti-bola dia eo ko iny lasa mitombo ihany ny tokony nataony dia nefa hatrany amin'ny 7,24 izy no nijery lavidavitra mihoatra nyty lohan'orony ity izao fitondrany izao nanampy ny tatsata amin'ny lafiny rehetra zay efa na irairainay matetika teto no hoe napina tamin'ny resaka fa masomboly zay mihitsy tokony napina tamin'ny resaka fampianarana natao mihitsy hoe tena ambolo varitsika 500,000 hectares avao nyvany artemisiany re tamin'ireny covid reny tadidiko tsara zay fa mbola mikaroka kely am'zay tena ohatra misolo akanjo mihitsy izy de miova hevitra nefa izy moa miaingy tsara daholo mihitsy zay ndreo de ananandrareo hoe le bogosité sy le resaka hoe niendriky ivelany de ohatra zay misolo akanjo zay mihitsy bogosiany sady misy tsy belgosy koa misy an'zay koa tsika koa misy bogosy maro be reno ao no député Toutso bogosy de zany retreretra zany fanontaniana petratsika daholy ary no fiatraika an'izany moa amin'ny fiainan'ny tatsaha zay 20 isan-jato mahery no fiatraika am'izany amin'ny orinasa mpamokatra eto atoerana izay efa miprivatizenao le sasy mandrematoa filoha tany amin'ny taona 20 raha tsy diso ana 7,20 nandeha nitsidika tany ianao ary nitaraina taty aminay izahay nakany Tomasy nisika tamin'ireny fotoana reny nanao fitsidia-paritra tamin'izany fotoana zany no nionanay tamin'ireo mpiasa ny sirama na mpiasa ny sasima nanazava nitondra ny fitaraina nanao hoe ity anytikika efa miprivatizena-ndrematoa filoha ohatra n'ireny fitondrana mpanjaka fa ohatra ny fananany manokana le sasima ary tsy niodina mbola tsy namokatra na raigony ara tamin'izany fotoana zany
fa de nentina fotsiny nandrendrehana ny sainy vahoaka malagasy nentina ny fotsiny nampiasonana an'ireo le mpiasa ny sirama fa am'izao fotoana zao sy tam'izany fotoana zany inona ny nampanaovina ny any sady tsy nandray karama tsaroko ty tsy nandray karama za mpiasa ny sasim'zany fa zay sa ny teny tany amin'ny ainao manjery fa hoe tsy mandray karama izay tonga de nyroahana teony eo tratra ny fampitahorana toy ireo rehetra mitaky any amin'ny commune urbaine ny tomasina dia mitaky hoe zoanay ty a de inona ny eo akaikiny roa metatra orina ny olona miteny mandray micro de zandary mikisaka etsarina etsy zandary fa ty zandary ty ve ho atao fampitahorana lava e zay loha raha tsy nangalatra raha tsy nanako soketa be fa tanana na ratsy tsy misy atahoranay mpitandro filaminana mihitsy ary tsy manana eritreri-dratsy izay fa mba tsaharo rea ny tsy menatra ve nareo olona mitaky ny zony ny anareo mantsy voaloha foana angery zandary sy mpitandro filaminana e fa tsy eo amin'ny toeran'le namana sy vahoaka malagasy mariny ianareo mariny e baikiny anareo tsy mametsianareo zay fa aloha iverenako ny resaka fanafarana teo a iny tsetsatetsa tsy aritra ihany indry mpiaino ajaina makasika nyty resaka mbola ny fiatraikany anao ao ny afaka volana vitsy satria raha vola vahiny mila vola vahiny io raha ohatra ka tsy vola efa tany ananonanina tany io araky ny teniko dia itombo any zany ny filatsika amin'ny vola vahiny iletika ihany koa ny tatsaha satria itotongana ny vidinetany raha ho ampidininy tya zay ny lalàna ny tolotra sy ny tinaty lasa miditra amin'ny asana mpandraratsotra manko zao le fanjakana de lasa zay no mampitombona an'le tentsika hoe association ngamba ny eritrereto mifanjakana an'le ta tokony nanoatra miperipedro mihitsy satria mpinamana ihany zareo asana be da benga mpandrara manafatra vary ppn député fetra fa teto tsika efa nitondra fanazavana hoe azo atao no maka na mesure na urgence amin'ny zavatra io de azo atao no manao an'le resaka redressement io alamino le aba be da be alain'ny fanjakana fa be loatra le aba alaina plus an'le frais mbola hitatitra an'iny any amin'ny lalam-pirenena de le consommation le carburant miakatra de etsy andaniny zay nefa tsy maintsy migerer an'le marge eo amin'le fandanina sy le resaka bénéfice ny mpandrara de zay ne mampiakatra azy de terena fotsiny de maka quatre fotsiny zay de vita misy fotoana hoe satria mandalo fotoatsarotra ny firenena foanana aloha ny aba am'izao mandritrin' zao de latsaky io zavatra io stable io fa tsy ohatrin'le ataon'le ministère mivatra hoe stable aony le vidinetana am'izao orangaty fa inona fahitanareo an'le stable le stable ateneninareo ve le 2 nakanareo an'le fanjakana ihany na le 500 le menaka zao hoe efa 7 ndray zay mifanohatra amina fanantenana zay ngely izy satria tehiteny le ministère satria izy moa mendraikitra mivatana izy de hoe ny communication namonompahomaly satria niantso an'le contrôleur de commerce satria reo zany le volavoaka reo zany no asaina hanara-maso le rehefa aveo fangaty am'le économie planifiée sa andro tamin'ny andro fitondrana communisme socialisme de ozy le ministère hoe efa tony efa milamina le vide vahoaka tsy miteny fotsiny fefareraka le izy fa mandeha nareo mba maso tsy miangatra le izy tena mbola miakatra le vidinetana ny vary mbola ohatrinona am'izao fotoana zao ny siramamy ny menaka tompoko ohatrinona am'izao fotoana zao ny zavatra rehetra vidina eny amin'ny tsena eny miakatra isan'andro san'andro de androany ve nareo ny teny hoe satria mba te hiteny nareo mandray andraikitra fa ty aloha zany tena maka an'le asan'le fikambanana mihitsy le fitondram-panjakana satria tokony ho asa izy ataona mpandraratsotra de lasa sehatra le fanjakana indray no mitsofoka de hanafatra entana nefa tokony manana tena hoe zavatra azo raisina ny à court terme na moyen terme zany de raisina de hoe inona le izy ndao aka papier akata raha raisina amin'ny conseil des ministres foanana ny resaka aba ohatran'izao aloha ka raha iny foanana satria anao subvention ihany tsika député fetra mba manana trosa sy ny sisa ihany tsika nalainy etsery de reny aloha gerena am'le balance de paiement ao anatin'le izy de marina zany fa misy aba tsy tafiditra fa afaka mistabiliser an'le vidina vary de mahazo ny rehetra fa ity zany anafatra vary ianao tsy fantatra otsony iza ny tena azo an'le vary de firiclao isan'olona de sao de Antananarivo fotsiny na chef-lieu de district vitivitsy na province fotsiny fa tsy azo Madagasikara ray manontolo satria le fiakaran'le vidim-piainana ny Madagasikara ray manontolo no mikaiky zany mba resana aminareo tsy hoe mameso papakorony zany fa zany à court terme zany
a long terme nareo afaka mandinika kely hoe ahoana no anampiana ny tantsaha satria hiditra fatara marina tokoa zay satria deputé Jery eto miteny lava ny Rabekijana sy sisa miteny hoe amboary le lakan-drano deputé Totsoa zao voatery nidina tena tsaha teny ny osopotaka mihitsy nanamboatra n'le lakan-drano teny amin'ny 6e arrondissement teny zany moa ny zava-misy ka atao ahoana moa deputé fetra fa fanaritsaromana sisa misy eto hoe renige nohatra mbola resako any le teknisianina anankiray teo zay niarany asa tamin'ny Flora Jonary Mampianina niarana metraka amin'ny vato inona fitena reny tsy vato fehizoro fa le pose-pierre le voalohany iny de anarany Flora Jonary Mampianina hoe de ro cadeste Snor no anarany tonga ngiarainy a miara mitatana fa lasa sekretera mpanjakana ato navadika rokadiny arivo de tsy miteny satria asana feno ny vava tsy miteny satria zay le fisy lelahana tafahoatra tsisy enatra itsony raha mba tsisy le tahotra tokony mba isy farafaratsiny le enatra fa tsisy na honnêteté zany le honnêteté intellectuelle mahiny le olona manaiky izay fa tena olona manam-pahaizana ane zany olona zany fa de hovay daholy io hovay daholy ohatrany hoe kianja Bariaty rovana izy ndray moa ny anarana teo rovana Tananarivo sa nefa rovan'ny Madagasikara le de hovay daholy hovay daholy zavatra atao hoe tsy haiko alô tsy miteny teo foana nefa kianja Mamasa de hovay daholy de am'izay zany izy nanao an'ity andriamato andro radio rehefa tsy ohatso iny izy any arina de izy ny tena navita an'ity esorony olona ohatrany tsy teo miverina amin'ny anarany teo aloha minoay anareo nizaniza hitondra eo io lo trongisitsika Colisée io i Colisée aloha tena tongisindretra indray de iraisan'ny rehetra iny indray mialy io ny anarany io koa miovy io voatsy eo anao andriamatofilo afaka rotona mahery kelykianja Mamasina misy dikany lien historique mahatonga ny hoe teo nanovana kianja ny fitondrana rehetra teo aloha tena nametraka hoe tsy nanovana misy dikany me Mahamasina eo akaikeo misy an'le hoe Antanimarinandrina eo akaikeo misy an'le hoe Vatomasina misy dikany miakatra kely de misy an'le resaka Andohalo de misy fisehomba maro be fa za efa ndresaka teto fa raha vao miresaka zany zay mihitsy tsy fantatry zareo le lanjan'le tantara mihitsy tsy fantatry le fitondram-panjakana fa raha fantan'le lanjan'le tantara de ozy izy hoe marina zany fa na ny anaranara misy dikany fa tsy fantan'le izy de le tsy fahafantarany an'izy na hodiny tsy fantatra le izy de azo novaina anarana araka zay tia nonavany azy satria ohatra zavatra nantsany an'le chef de région nataony gouverneur ihany le izy na zavatra efa voasoratra ary fandikan-dalàna zay le zava-misy zay ka tsy hain'le izy fa raha hain'le izy satria manomboka avany androva le izy zany a no mitomaka ety ambany ety Mahamasina io ary mbola misy ifandraisany amin'ny rano nanosy satria fitoerana fitsangatsangana mpanjaka mifandimby de nanamboarana trankely tsitsia teo fa frantsaina madika an'io nasiny anjely ka zay moa tantara zay le hoe tsy fanabiazana tsara no netiny tsy ohatra tsara netiny zao fitondrano zao ho an'ny vahoaka malagasy tena ampy zay tonga avaingana ary fifidianana ary maiza mandinika ary vahoaka fa nenina tsy aloha ananatra fa aorina andatsa voamaly mihitsy nisy olona tena niona ary tena marina loatra zay tena marina loatra zay tsy tena misy efaniry fa tsy ny avinaviny zany rangaha zany 2019-2020 tsy nyresaka tamitsika mihitsy zany satria hoe nahazo fanjakana sy ny sisa fa nomaly de tena nanantona mihitsy tena miala tsiny ranga fa diso lala zay ka fanompany zany ato ao anaty Facebook takininona fa ozy hoe zany ray a tsy otran'zany efa nampahafantarinareo ny zava-misy tam'izany fotoanan'zany fa saingy zao moa samy manana ny lalana io a zao le olona zany tena diso safidy am'le vato zay nge vokatry le tsy fianona ohatrany hoe tsy maninona raha lalakely lafinjavatra le nionatsika fa tsy mampaninona fa ianao moa no teny zany hoe mijory vavolombelona fa victime am'izao fitondrany zao de ozy hoe mba azoko resahany zany fa tena diso lalany zay potika le firiny ka misy maromaro ohatran'zany olona zany any ambadika any deputé fetra mino an'zany ka zay indrindra de zay le fanontanina petraka teo alohan'ny amaranako a le anjara fandraisana anjarako eto zany de antso atao no an'ny solombavam-bahoaka rehefa anao ny ratification io mino fa andalo any amintsika any io a de hatram'izay moa io mandeha ho azy fotsiny nandeha ho azy fotsiny zay tonga tao de ohatrany taratasy tany ohatrany any am'positra zany natao amin'io antemira-pirenena io lany daholy zay nalefa tao nandray misy nijory ihany koa sany namana na de atao hoe mpiaradia amin'ny fitondrana misy ara de hoe mijoro isika raha tena mahasoa ny vahoaka le izy jerevy ny lafany fiatraikany ara-toekarena fiatraikany amin'ny resaka vola vahiny ny sandany ny ariary
tokony jery lavitra tany am 2019 tany de tokony efa nieritreritra fa zay araky ny teniko teo tsy nahita lavitra mihoatra nyty lohan'orony tya le fitondrana am'izao fotoana zao raha izay makasika ny era Madagasikara ihany de verenako miandry anao andre mato minisitra satria manao zany araky ny fijerin'ny ireo mpiara mitondra aminao dia solombavambahoaka ianao tany aloha tam'ireny 73 député reny lasa ministra ianao ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena raha tsy diso de ahita ny fitondrana angama amin'ny fanaombony nataonao dia nataony ministra ny transport ndray ianao na tsy misy ifandraisany ara izany atao hoe tsy maninony teknisianina angambany ianao dia zay no namana-pahaizana manokana amin'ny zavatra rehetra fa izao miandry anao ny vahoaka malagasy miandry anao ny era Madagasikara miandry anao ny syndicat ny era Madagasikara amany olana zany orinasa izany raha ohatra mahaiza manetry tena raha tsy hay anontaniany avy aty fa aty amin'ny mpiaradia am'fanoerana miaraka amin'ny président Ravalomanana zay taria amin'ny président Ravalomanana dia manana traikefa ary manana fahalalana ampy anarenana ny zany orinasa na jirama io na era Madagasikara ka hitodiako manokana ianao andre mato ministra ny fitaterana any aminao ny baolina de asehoy ny fahaiza manao anareo sy ny fahaiza manaonao amin'ny zay amoahana ny era Madagasikara ao anatin'izao lavaka zao fa ampy zay mifampandriana drisa ampy zay mifandrendrehana saim-bahoaka sy ny fanoliana ny tsy fahombiazanareo any ampitondra rehetra zay ny fandimy teo indrindra mo fa arovanay satria izay de anatin'ny ekipa amin'ny président Ravalomanana ary fantatray ny zavabita ny fantatray ny fahaiza manaony de hijoroany hatramin'ny farany mety misy ny lesoka kely tokony ho ahitsy fa tsy ohatry ny anareo hoe lesoka ny anareo ny akamaron'ny zavatra rehetra izay tantaninareo sy ny safidy na ara-paikady ataonareo de resaka taitaitra resaka tena hoe maniditsidina ozy ny teny français c'est du délire zay ny fijerevanay azy kary porofoy aminay ny mifanohatra am'izay raiso tsirairay ny teninay de valio tsirairay hoe ity tsy marina fa zao ny tena zava-misy fa hosahirany ianareo sura zato isanjato zay fa hosahirany nareo raha mamaly tsiraira zany de akapobeny fotsiny amalinareo hoe reto de efa tena mitady toerany araky ny teniny solombavambaoka totso efa mana toerany izahay raha ny tenako manokana fa mato manao politika fanasy toerana ampiaranay ny vinampiaramonina sy ny fahaiza mitantana nanany zany ekipa miaradia amin'ny président Ravalomanana zany ka zay no ngamba ny amaranako ny teniko namana faniry dia misaotra tsika rehetra naharitra ny aino misaotra tsika rehetra mbola arymakasitraka ambola fanarahanareo hatrany ny fandaharany Miara Manonja MBS 95.4 sy ny radio Mada 100.8 dia ao anatin'izay anao metrahako ny veloma mandra-piresaka indray ho atsika rehetra mpanaraka an'izao fandaran'izao sy ny ekipa ny teknisianina ary ny namana rehetra eto amin'ny plateau sy ny any ambadibadika rehetra any veloma tompoko makasitraka indrindra tompoko